tain'Andriamanitra nareo ary ho fiadanan'i Jesosy toetra amin'ny anabavy rehetra. Amen. Mazoto toerana tompoko. Ezakazaka ny fotoanantsika efa hiditra Pasika afaka 7 andro eo na 7. Zany hoe mila miomana tsara zany tsika. Eo amin'ny toerana 30 eo ny Pasika raha ohatra ka tsisy fiovana. Satria nakambakambana avokoa ny faritra maro. Ohatra zany hoe any Grande Sud ohatra zany any Atsimo dia manantona ny Tuléar, manantona Fianarantsoa daholo, Tuléar, reny any ambany ohatra hoe Tolanaro, Sud-Est iny zany dia miakatra ao. Marobe zareo fa amin'arivo izy no miakatra eo. Dia misy indray ny Atsimo ampovoany, Atsirabe, dia ny Tangorona daholo indray reny Morondava sy ny zanaka Morondava be dia be, dia ny Ambositra etsetretsetra dia miakatra aty Antananarivo. Aty amintsika misy eo amin'ny 7 eo na 10 raha betsaka. Misy site anaky 10 eo zany andraisana ny mpino, ny mpiandradio, zay rehetra risy lahatra sy na hoe mangetahitan'izay Pasika izay dia ho tanterahana ihany koa. Miditra koa zany tsika zao fa batisa n'ity promotion ty atsotsika hoe Victoria Pasika 2017 dia taperitsika io indray zany ny promotion Victoria Pasika. Misy indray Pentecoste dia promotion hafa indray arak'izay anarana mentsika azy. Ka amin'ny herin'ny androany zany ny batisa. Amin'ny herin'ny androany sabata dia any amin'ny lapa raha tsy misy fiovana. Manantona eny daholo zany zay rehetra manotenao amin'ny batisa. Ka efa nandalo ny resaka tamin'ny resaka natamiko na amin'ny resaka amin'ny pasteur farafaratsiny mba ahafantarana tsara zay tokony atao, satria misy fitsipika majinijinika ezahana mba ho arahana ilay fitsipika satria mahavelona an'izay manaraka azy. Ngamba any amin'ny herinandro any amin'ny talata alarobia dia efa misy ny fandraisana. Dia tsy adino ilay programa 3 andro ny saoly. Ny fa 3 andro zany dia any amin'ny batisa, any amin'ny lapa eny Ambohimamory. Vita iny zany sabata batisa dia tonga dia alahady arivan'iny dia Pasika. Raha ohatra anao zany mety tsy afaka Pasika amin'io dia aza atao batisa aloha, tsy miditra batisa fa tsisy dikany raha atao batisa anao nefa tsy hanao Pasika. Nefa ny olona vita batisa ny manao Pasika. Ka raha vita batisa anao dia tsy hanao Pasika dia aloha aza mbola miditra aloha ohatra misy problème le fidiranao batisa. Fa zavatra matotra be sady mavesatra eo anatren'Andriamanitra ny fanapahan-kevitrintsika tonga didika azo manopofina ho aminy. Ka manentana antsika rehetra zany mba hiomana tsara. Rehefa akaiky batisa sahala zao dia misy contradictoire kely foana tonga ao anatin'ny loha ao. Zany hoe ohatra ny tady misy fandresen-dahatra hoe allo iandry amin'ilay manaraka na hoe tena resy lahatra fa dia mitady parasy ao anaty sainao hoe ahoana moa ilay toko sy andininy ohatr'izao, ahoana moa tena tsy possible nanaovana batisa satria ty toko sy andininy ty ary mbola tsy mazava. Dia iny zany zavatra mandalo fotsiny iny afaka 10 minitra fefakadiny raha ela indreo dia lasa iny. Raha ohatra iny zany tazominao ao dia mety tsy ho vita batisa tokoa ianao. Ohatra zao hoe fa maninona ary ny tsindriana mafy ilay hoe 25 décembre ohatra zany nandalo tao amin'ny sainao zany ity hoe tokony tsindriana ke le 25 décembre. Dia mety miteny ianao hoe ny antony tsy tsindriana azy angamba dia tena 25 décembre ilay izy niteraka, fa ry zareo tsy manao 25 décembre dia tsy ampianarina. Tena zay mihitsy hoy zany le eritreritra ao. Dia rehefa avy eo iny afaka 2 minitra miala. Fa raha vao miinsiste iny dia mety tsy ho vita batisa ianao sady tsy ahita amin'ny valiny. Ary rehefa vita ilay batisa promotion tokony hanaovana anao dia zay anao vao resy lahatra hoe ay tsy 25 décembre ilay izy. Tsy avy aminao zay izay zavatra zay fa mety influence kely fotsiny. Eny azy anao tsy kitehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Misy fampianarana itsika androany
amafisana efa nisy indray mandeha niditra izy ty fa tsindrina tsara satria ty fampianarana ty loha hevitra ty zany tena manapa-kevitra amin'ilay olona mihitsy na izy hovonjena raha manolo tena na izy tsy hovonjena raha ohatra ka mianana amin'ilay izy fa déterminant zany ty zany hoe tena mampisaraka ny vonjena sy ny overy tena mampisaraka ao anatin'ny saina sy ny finoanao no mampisaraka voalohany tonga dia misy hoe tsy andeha amin'ny tsy fahamarinana ntsony ahako na misy hoe tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana eo ny batisa efa mampisaraka io misy ny batisa sitika misy ny batisa tete mampisaraka io eo ny mihinan-kisoa sy tsy mihinan-kisoa mampisaraka koa io sy ny sisy ny sabata sy ny alahady fa le ty androany ty zany a dia mavesa danja mihitsy matoa efa naseho indray mandeha ety indray mandeha dia mbola tsindrina dia mavesa danja amin'ny fanapahanao hevitra mba tsy hisy olona na fihevitr'olona ny andresy lahatra anao hoe dira na tsy midira fa soratra masina mihitsy ny tenin'Andriamanitra mihitsy ohatra tsy dia tiako loatra le micro raha ohatra ka reglena tsara ilaina mihitsy zany seto mbola tsy mahay miregle ny feo fa ameo ekipa zay mahay miregle ilaina mihitsy zany a ny manaraka nyty lohahevitra ty mba hahafahanao tsara mifidy nitondranao amin'ny fiainanao na ianao zany ho isan'izay hovonjena na ianao a isan'izay mbola tsy hovonjena satria sao dia afaka dimitoana vao tonga ny tena famonjena fiainana mandrakizay na ianao zany miandriandry an'izay dia mety miova décision hoe hovonjena ihany ka zay no ataontsika hoe tsindrina tsara ty androany ampazava ny saina sy ny fo ary ny fanahy inona ve atsangatsika ary ny tanantsika iaritsangaatsika iaritsangana misy dia vavaka foinareo taonareo hoe mangataka amin'ny fanamasinao tompo hitarika amin'ny fahamarinana rehetra dia atonga mpanompo ny fahamarinana mba hatanteraka ny famonjena mandrakizay samy mivavaka foifoitsika dia akambako anankiray le izy dia raina Jesosy faranako ary ny vavaka Jehovah Andriamanitra reny masina velona mandrakizay ny an-danitra asandratra ny anaranao tompo izay velona amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fanahy masina mametraka izany ato anatiny fa zanaka izahay zanaka no fidinao natsanganao no vonjenao andova amin'ny fiainana mandrakizay ny fanahinao izay efa natsoina fony mbola tsy niposaka ny masoandro tompo mbola tsy nifony ny olo mazoto ny fanahy maherinao tompo hitarika anay tsirairay avy ho amin'ny fahamarinana mba hatonga anao mpanompo ny fahamarinana ary hanana vokatry ny fahamasinana ary ny fanahinao hitondranay amin'ny fiainana mandrakizay arovo ny saina sy ny tena ny fanahy mba ho tanteraka ao anaty ianao hanokatra ny masom-panahana ny tsirairay avy anie ary ametraka vatifantsika famonjena sy fahamarinana fahamasinana batisa ny rano batisa ny fanahy masina ametraka ny sabata ao anatin'ny fonay sainay ary fananay misaotra ray masina devoly zay fandroahana hatramin'ny alina tompo hatramin'ny maraina sanandro dia mbola tsy manatra ireto ary didinay tsy anana anjareto na misainana mitenana amin'ny fanahy fa amin'ny anaran'i Jesosy tompo nitsangana tamin'ny maty rava ny asa amin'ny maisina rehetra potehana amin'ny anaran'i Jesosy sy ny amin'ny rany roana ny amin'ny lavaka tsisy zava-mananaina amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny sabata saotra tompo fa mifisandratanao eto dia ho famonjenao anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy aleloia amen mazoto hoe nagala eny ary izany mbola tsy teto androany azafaty ny tamin'ny egany na hoe vao androany tonga batsaka ny tanao amin'le lato mahafinaritra aga ny vehivavy izany hoe niditra teto androany eny ary hiezaka aho anamorana izy satria ny mpianatra baiboly ny akabeazany zay nampianariko tamin'ny voalohany vao maheno an'ity dia sarotra be fa
ataoko milamina kely izy milamina tsara sady mora azo dia lasa finoana raha azonao atao ny maka naoty dia misy tombony ho anao ny fanananao an'le naoty satria misy daty be dia be avoakan'ny apôstôly avy ao anatin'ny soratra masina fa tsy zavatra foronina dia misy antony be dia be amin'le daty dia ahafahanao sao dia mety tsy matadidy an'le daty ianao dia voarainao tsara izy fakitsika ary ny tenin'Andriamanitra Lioka toko fa 420 mamaly an'ilay fanontaniany maro hoe fa maninona no tsy maintsy atao mpianatra amin'ny firenena rehetra maninona no lavabe ny fampianarana fa nga tsy ampy amin'ny finoana dia atao batisa sy ny sisa misy mampitao hoe ny sasany raha vo eo anao dia miny dia atao batisa ny FM fois efa mivadibadiky impiry mbola tsy atao batisa sy ny sisa Matthieu Luc 24:44 amin'ny anaran'i Jesosy Luc 24:44 dia vakiko ny tenin'Andriamanitra Jesosy no milaza dia hoy izy taminy izao ny teniko izay nilazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina amen Jesosy mihitsy zany mamakiparitra sady mandatsaka ampon'ny olona izay mianatra aminy mianatra ny teniny fa tsy maintsy tanteraka izay nampilazana ny amin'i Jesosy na amin'ny lalàna zany na amin'ny mpaminany zany na amin'ny salama zany mbola azo toiziny na amin'ny filazantsara zany na amin'ny asan'ny apôstôly zany na amin'ny apokalipsy dia ozy izy tsy maintsy raha ny tena marina ane dia izy ny anatanteraka an'izy amen ve raha ny tena marina zany dia ny fahatanterahana eo amin'ny olona anankiray ka ino dia azo lazaina hitondra famonjena ho azy mihitsy amen ve atao amin'ny FM fois zao raha 20 taona tsika ny vavaka hatramin'izay dia sompitsombony ny hita tamin'ny voalohany sompitsombony dia arakaraka nahitana an'ilay fahamarinana dia nyroboko ohatra hoe hita ao anaty lalàna fa tena sabata le lalàna tena lalàna le sabata ary voalaza mihitsy hoe ny andro fahafito fa tsy hoe ny anatin'le sabata fa le andro fahafito mihitsy zany hoe miletika masoandro zoma mandrapatonga miletika masoandro sabata iny le andro fahafito tena lalàna mihitsy le izy dia niezaka izay manao hoe satria tonga ty amintsika le sabata dia tanteraka kasihan'ny fanahy masina dia tsy nilamina ny saina raha tsy tanteraka le izy zany hoe nentina mba tanteraka hita koa zao ny voaloham-bolany pasika pentekosta izay manambara ny Jesosy ao amin'ny lalàna hita ny fanasitranana izay manambara ny Jesosy ao amin'ny lalàna hita ny batisan'ny fanahy masina izay manambara ny Jesosy ao amin'ny filazantsara dia tanteraka izy zay mahatonga antsika ny mianatra soratra masina mba ho tanteraka aminao famonjena mba ho tanteraka aminao fahasoavan'Andriamanitra raha mitodika zany tsika mijery manodidina hoe ay zazany misy fiangonana tsy mbola mahatanteraka an'izay sasatsasany amin'ireo ny amin'ny lalàna ohatra inona mbola tsy tanteraka ny fiangonana sasatsasany ny amin'ny lalàna inona tsy tanteraka eo amin'ny filazantsara ohatra hoe ny batisany rano aizany mbola tsy tanteraka zay nefa efa ifarany 10 siècle aizany mbola tsy tanteraka ny batisan'ny fanahy masina izay nampanentany any Jesosy tamin'ny taona efa tamin'izany mbola misy tsy tanteraka 20 taona zay nijoron'ny FM fois tsy tafiditra tato ny fampianaran-diso amen ve voatohatra ny fanahy mamitaka sy ny fanahy makafanahy izay ohatra miseho marina zany hoe mafahitana ohatra hoe Jesosy zany fa dia Jesosy sandoka roana amin'ny anaran'i Jesosy le Jesosy dia miala amen ve na hita mihitsy amin'izay hoe Jesosy io dia tsy hoe le tonga dia ohatran'le hoe ankizikely mahita Gabenoely dia tonga dia metsapy fa mijery sady mamantatra hoe Jesosy sasy Jesosy
roana ny anaran'i Jesosy dia lasy Jesosy dia misy Jesosy atao indray. Avelany tsara ilay toko sy andininy roa telo. Luc 24:44 amin'ny anaran'i Jesosy miaraka tsika. Dia hoy izy taminy fa tsy maintsy amen avy. Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo. Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo. Mbola eo amin'efa antony ianarantsika soratra masina na hoe antony natonga Jesosy miteny hoe ampianaro ny teniko tovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo. Zao zany teny zany. Fa tsy isy ao natoiny fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Amen. Tsy misy tsy ho tanteraka. Rehefa miresaka manolo ianareo dia hozy ny olona. Hozy nareo Andriamanitra dia fitiavana. Dia hozy le olona. Aiza tsy tsapanay zany hoe Andriamanitra fitiavana. Rehefa manazava ianao dia amely amin'izay izy hoe Andriamanitra ve fitiavana dia nasiny horohorontany. Andriamanitra ve fitiavana dia nasiny savitrano. Andriamanitra ve fitiavana dia asiny mpamon'olona. Dia mpamon'olona tsy Andriamanitra no mamon'olona fa Satana ny mpamon'olona. Fitiavana koa Andriamanitra raha nandoro ny Sodoma sy Gomora satria nidoro ny tao nasainy niala aloha ny olona miala amin'ny Sodoma sy Gomora io fa ho levonina amin'ny afo io. Nampahafantariny mihitsy hoe ho levonina amin'ny afo io. Dia nety nisy ny anana hoe io ve dia ho levony e. Tsy aizy tanàna be io ve zava-mandroso be hoe dia ho levonina amin'ny afo io. Zy ny mpamina tandremo mialanareo ao. Tenin'Andriamanitra izay. Tsy niala ny Sodomita. Dia nalefan'Andriamanitra tokoa. Navelan'Andriamanitra nirehatra tao. Tsy Andriamanitra no hoe ratsy fa Andriamanitra tsara. Milaza melo amin'ilay olona izy hoe mivoa tao, miala tao. Tsara ihany koa Andriamanitra nandoro ny Sodoma. Potika mihitsy ny Sodoma. Izao tsika miresaka izao vao mahazo vahana be indray ny fomba Sodomita. Zany hoe efa mananarivo ny taona maro vao mahazo vahana tanteraka planeta iray manontolo le mifoanan'i Jesosy tamin'ny andro ny Lota. Dikan'izany ahoana ozy izy le 1:37 tsy maintsy manino hoe tsy maintsy tanteraka izay inona lazay ny teny izy lazay n'Andriamanitra. Raha miteny ary Jesosy manao hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Amen natanteraka zany. Zay tsy mety mino no elohy. Isy olona zany anandrana ny hoe alao ary tena andrasana mihitsy raha izy tokoa le fanamelohana. Andriamanitra fitiavana ve dia anameloka an'izao tontolo izao. Fa alohan'ny idiran'le fanamelohana dia miantso anao izy hoe dira atao batisa dia afaka mifanamelohana ianao. Amen ve? Ireny le zavatra ataon'Andriamanitra ireny tsy manapodika manimba mandrava mamono. Dia izy n'olona reny ve dia fitiavana ireny. Raha tsy naringana ve ny fahavalo tamin'izany nisy an'ireny olona lafa be. Ringana tany Sodoma daholo raha tsy naringana ireny dia mety hafahafa amin'ny fomba ny tany. Raha tsy nisy ny fasiahan'Andriamanitra amin'ny lafiny iray dia mety simba ny tany. Ka hoe amantsy anao hoe dinio soratra masina fa tsy maintsy tanteraka izay nampilazan'ny mpaminany lalàna sy ny salama tsany amin'ny apokalipsy. Ka tsara ho antsika ny mandinika rehefa eto ihany mba hahafahantsika mamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Amen ve? Andeha mijerentsika toko Korintianina voalohany toko 1:10. Mbola ao anatin'ilay etaetanareo hoe sy ny any amin'ny telefon'ny apôstôly ihany misy malala ihany ny mpiaino dia mamantatra hoe fa maninona ny ela be vao atao batisa ny olona aminareo.
nefa rehefa anao sao dia tsy tonga akory ny sasany. Koritiana firy lazaiko teo? Koritiana fahotoko fa raiky amby folo. Voalohany ve no lazaiko? Atao faharoa ary. Atao faharoa ary. Koritiana faharoa toko fa raiky amby folo. Koritiana faharoa toko fa sivy namana angako mba manampy ny izy mamaky tiako sivy namana kingakinga. Inona lazaiko teo azafady fa tsy didiko? Dimy fa firy? Fa efatra nagany Jesosy. Fa raha misy tonga toy izy hoe fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy nitorianay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa zay tsy nondraisinareo, hay tsara na andeha fiaignanako amin'izany. Eto zany ka nabavy dia misy Jesosy anankiroa farafahakeliny. Ilay tena Jesosy dia ilay anankiray Jesosy hafa. Ozy izy misy Jesosy hafa, Jesosy misy ny anarany ary filazantsara mihitsy no entiny, finoana ny resahany, famonjena ny atsy, fiainam-baovao, batisa. Fa voalazan'ny apôstôly Paoly hoe misy hafa io akoatran'ilay tena izy. Dia toy izy navaky tena andininy faefatra tapany manaraka hoe ianareo mandray na filazantsara hafa. Tsy hoe baiboly anankiroa samy hafa fa baiboly ihany io, baiboly ray ihany io rahalahy. Matteo, Marka, Luka ny Jaona ihany io. Fa ny apôstôly feny fanahy masina dia niteny mialoha hoe isy olona hitondra ny ty ihany, hitondra ny ty ihany izy, fa zavatra hafa mihitsy ny resahany ato. Tsy ilay nomeny Jesosy ny resahany ato, tsy ilay napetraky Jesosy ny tsindriny ato, fa zay mahasososotra sy mavesabesatra heveriny tsy ho vitan'ny olona dia esoriny dia lazainy efa novan'Andriamanitra zany fa tiany tena izy. Ary ianareo indriny fa efatra any, raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay ahoana nytoiny teo tsy nitorianay. Tsika zao mitory Jesosy tompony sabata, tonga dia clair ianety hoe iza ny Jesosy nareo, samy mitovy ihany ny Jesosy ozy rehefa mitafahoany eny. Dia ozy nay raha mitovy amin'ny anay nareo dia mitovy, fa iza ny anareo fa nga tsy mitovy amin'ny anay. Ny anay Jesosy tompony sabata, sabata ahoana zany? Le fafito amin'ny herinandro. Fa nga tsy ato anaty ely ao anatiny keo, fa nga tsy hafana anazy indrindra. Hiala amin'ilay sabata tena izy le fafito dia ahodiny efa nga tsy ao anaty dry. Zany me fitsarana anareo sabata mandritry ny taona andro amanalina na matory na fiainana ao anaty mihitsy ny sabata. Amen ve? Fa ny andro fafito dia ilay fanahy sabata ato anatintsika sy ilay famonjena mitondra antsika amin'ilay andro fafito. Ny azy zany ilay famonjena mitondra azany amin'ny alady, mitondra azany amin'ny vaintsainky, mitondra azy any amin'ny le madama tsy miaraba olona. Tadinareo zany sy tadinareo nefa izy milaza fa misy inona mihitsy ao aminy, misy fitsarana ao aminy. Reny lazay Paoly hoe tsy niraisinay tsy avaminay reny, tandremanareo mandevitra amin'ireny. Roapolo taona efa mivoa tsy nandevitra tamin'ireny. Amen. Hientsany zany ao amin'ny fiarahamonina ny tontolon'ny kristianina satria efa petahan'ny olona anarana. Balarora fotony andreo fa tsy sinino dia rehefa tsy hoe avia fa atao ilay mazava tsara ilay balarora. Isy pasteur anakay tonga tao amiko indray andro, efa ela tamin'izany mbola tao ambany lakaly. Io hoe ambany lakaly io zany ny voahana voalohany, ny fitoerana ny mitoriana filazantsara voalohany eo akaiky ny Loksa Andravoahangy. Raha avy aty amin'ny tetezana midina ao Andravoahangy ny ankavanana mandeha dia misy trano vaovao be sinoa izy dia io le izy fa ambany lakaly. Io trano io zany taty aoriana. Za mihaino ny radio resaka zany sisy le pasteur, resy lahatra mihitsy rahalahy, tena rahalahy mihitsy ianao. Izy aladesitra mihinako soa, za sabata tsy mihinako soa. Rahalahy zay resy lahatra mihitsy. Ary efa manao le misy tilikambo misy lakolosy reny izy, efa manao sabata mihitsy fiangonana sainana aloha. Ary vitsivitsy ny olona resy lahatra.
mody miteny hoe tongava mivory fa misy tolo-lalana momba amin'ny fiainana, misy tolo-lalana samihafa izay mety tsy vita atao am-piangonana intsony fa amin'ny sivy mirava amin'ny 1 ambin'ny 10 moa fiangonana, 1 ambin'ny 24 misy raha dia tonga ny olo dia fampianariko mihitsy izy amantsy voaroko se afaka kelikely, ho voaroko ao se afaka kelikely raha mitohy io tapaka ny karama misy retraite vita ny logement. Mieritreritra izy marina ve izy marina raha zany lehibe an'izay dia roako se tsy azo ataony zany ao fiangonana mialahy fotsiny amin'izao ao tonga dia bataony entiny dia mialahy dia ho hitan'ny mpinonao ianao hoe manana amin'ny maizy anao ianao. Amen ve? Dia za koa izy resy lahatra batisa resy lahatra ino izy ka ianao efa vita batisa ho ako resy lahatra tsy ho resy lahatra batisa ve ianao tsy le natao tamiko fa le ataonareo le aroboko aminatiny rano ve ho tsara ve za mipaster resy lahatra batisa zany le natao taminy tsy maresy lahatra azy tsony fa le nataoko amin'ny olona araka filazana maresy lahatra azy ao anatin'ilay fiangonana kely zay no miresaka amin'io tsy fantany fa misy fanaovana batisa ao amin'ilay fiangonana kely dia hoe nasao dia zao mihitsy dia atao batisa resy lahatra avy tena jesosy io oy makasy dia nitsangana dia soaky le planche ty misy raha nanaovana batisa hitan'ny paster ny akanjo ny problème ny akanjoko nanaovanao roboko anaty rano dia misola akanjo anao dia anaovana akanjonao dia mody ka le izy matsy rehefa tena dinina alao homanina tsara mihitsy tsy niverina tsony izy tsy mbola vita batisa izy mandraky ty ny androany misy jesosy hafa misy filazantsara hafa misy fanahy hafa misy olona mandefitra amin'ny fanaratsy misy olona mandray ny fanahy ny fiadanana fanahy ny fahamarinana mandray ny fahagagana mandray ny fakahina zay ny mahatonga ny FM fois somary lavalava kely mifandaliana mpinono zay tsy miteny hoe tsy mino le olona any zay tsy miteny hoe tsisy tsy hoe tsisy misy ny tena misy fiainam-bavao fa le fiainam-bavao dia mitondra amin'ny fahamarinana fa tsy hoe mitondra ny amin'ny tsy fahamarinana le fiainam-bavao mitondra makany amin'ny jesosy tena izy fa tsy hoe mitondra ny amin'izay jesosy zay tononona jesosy rehetrarehetra dia zay ny mahatonga antsika miteny hoe atao ny fandaliana mpinoana dia mianatra le olona dia manao anto zay rehefa aveo hoe zay tapa-kevitra iroso afanoloka tena masina avy amin'ny finoana sy ny fahalalana azy dia mijanona kely rehefa aveo fa misy dinidinika ny amin'ny fanaovana batisa tompony ny fanapa-kevitra ao ianao amin'iny ary tian'Andriamanitra ny fanapa-kevitra ao ianao manomboka hoe hijanona isan'le resadresaka momba amin'ny batisa aho ho fantariko tsara ny sitrapon'Andriamanitra dia Andriamanitra amin'iny maniraka ny anjeliny andresy lahatra anao. Amen ve? Na zany nato zany ary betsaka koa ny olona nianatra soratra masina tato fa tsy resy lahatra izy iny moa no azo atao betsaka ihany nanaradian'i Jesosy fa rehefa nahazo mofo izy dia lasa betsaka ihany marary voka 10 lahy tonga atao amin'i Jesosy ohatr'izay fotsiny dia sitrana raika alana no nijanona betsaka ihany ny olona mpihaino radio FM fois fianao ny tonga eto. Amen ve? Betsaka ihany betsaka ihany koa namaly antso ny soratra anarana amin'ny batisa engany izy rehetrarehetra no atao batisa. Amen ve? Amin'ny sabata ny batisa dia hotanterahana ho anareo zay resy lahatra vakitsika ary le indray mandeha le Luka 1:37 azafady Luka 24:44 24:44 Luka 24:44 anamarina antsika ny faminaniana izay milazany amin'i Jesosy hitanao dia amin'ny anaran'i Jesosy Luka firy nolazaiko teo 24:44 vakiko dia hoy Jesosy taminy izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany sy ny salama dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina
hojerentsika ny lazain'ny mpaminany ny amin'ny andro ao ariana diniantsika izay efa nentin'ny pastera teto fa apetraka indre mandeha mba tsisy fisalasalana tsony ny amin'ireo faminaniana izay napetraky ny mpaminany ny soratana ka tanteraka ankehitriny ny zavatra resantsika eto zany dia faminaniana efa tanteraka zany hoe efa vita soratra dia tanteraka tany dia tonga ty amintsika ny toyny dia diniana kely le zavatra efa vita dia arahana ny faminaniana hoe atraiza fa tonga hatramin'ny fiverenan'i Jesosy zao ny faminaniana natao mpaminany taloha ohatra mpaminany Ezekely mpaminany Isaia mpaminany Daniel lalàna tao Mosesy tanteraka amintsika zao ary rehefa aveo dia ho hitanareo hoe le faminaniana mipaika hatrany amin'ny fahatongavan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra saingy tsy misy daty tsy misy andro hoe lakamisy na zoma fa toe-javatra napetraky ny faminaniana dia mijery an'le faminaniana sy le mandinika dia manao tsara dia matazatazana hoe alfa miaina ao anatin'izany tsika na hoe mbola tsy miaina ao anatin'izany tsika ny tsy fahalalana amin'ny faminaniana zany mety atonga ny finoanao misongozana raha ohatra ka sanatria misy zavatra mitranga nefa tsy mahalala ianao ny fahalalana amin'ny faminaniana kosa dia mampandroso anao ahafahan'le fanapa-kevitrao tafahorona tsara ny fahaizanao na hoe ny fahaizanao mamaky sy micomprendre le faminaniana mety atonga fanomezam-pahasoavana ho anao ary fanomezam-pahasoavana io tsy voatery ny teny tsy fantatra foana dia mampitana amin'ny marary dia fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra dia fiainana mandrakizay amen ve fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay ka ao anatin'ilay lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay ny fahafantarana ny soratra masina amin'ny ankapobeny ary ny faminaniana amin'ny antsipiriany madinidinika ka zay no mahatonga hoe aloha tsindriny indray mandeha ty ao fantatra reo tsara ny vanim-potoana misy atsika Daniel toko fa sorry ao amin'ny Daniel toko fa fito zay efa nanaraka ny fampianarana amin'ny pastera moa zany dia fa redivision ihany izy ty dia mitatra ty hatraty amin'ilay famantarana farany izay iaina atsika amin'izao fotoana izao dia ho hitanareo fa tsy miteniteny foana ny faminaniana fa milaza ny zavatra ho avy izy ka mampandroso ny zay rehetra mino azy ao ve Daniel toko fa fito eo mpivonim-bonin'ny baiboly ny Daniel Daniel dia mpaminany tamin'ny andro ny Nebokadnezara testameta taloha isan'ireo olona babo avy any Jerosalema izy rehefa nitafian'ny maramilan'ny Nebokadnezara Jerosalema dia resy ny jiosy dia babo maro nentina avy any Jerosalema avy any Israely babona tany aiza izy teo tany Nebokadnezara tany Babilôna dia reo jiosy reo no lasa nanamboatra lasa hoe main d'œuvre zany hoe nandevoza zareo dia lasa main d'œuvre nanamboatra ny cité de Babylone ohatrany hoe jiosy koa zao ny baiboliny Egyptiana dia lasa main d'œuvre izy andevo tsy mena-karama fa manao asan-telivozona nanangana ny Egypte tamin'ny fotoanany raha misy mana internet nareo dia mba jereo kely hoe cité de Babylone fa tena tsara be mihitsy ny jiosy nefa ny manao an'izany tamin'ny andron'ny Israely tamin'ny andron'ny Israely babo tany Egypte dia Mosesy ny bras droit ny Farao natsangana ho zaza Mosesy ho zanaky Farao rehefa hita tany anaty rano dia natsangana dia Mosesy nefa ny jiosy pura mihitsy dia za zany mietreritra hoe nanazaraka lahy koa Farao dia zanany Farao le tena zanany azy sy Mosesy no servô tao anatin'ilay fananganana dia za resy lahatra raha mifanehoan'Andriamanitra ato dia manatsaina be Mosesy ary isan'ny architecte nanao an'izy rehefa babo tany Babilôna indray zanak'Israely dia rehefa tonga ny babo dia hozy mpanjaka Nebokadnezara tamin'ny tandapa hoe mitadiava amin'ireo olona babo ireo olona mazava-tsaina zanak'andrina manam-pahaizana endry dia efa da tamin'ny zanak'Israely no nisongadina Daniel Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia za zany finoko fotsiny zany ty hoe
lasa bras droit ny sady mpaminany Nebokadnezara izy ny bras droit tao conseiller spécial dia za zany resy lahatra hoe isany nanana nyity izy dia isan'ny géré ny fananganana na hoe fitantanana ny fanjakan'ny Nebokadnezara lasa mpaminany izy taorina tiany tompony hetsika nataon'ny Daniel Sadraka sy Mesaka sy Abednego fa rehefa voafidy izy isan'ny hoe avaram-pianarana dia nasain'ny mpanjaka isakafo ohatran'le hoe misakafo any amin'ny lampa-panjakany reny ny olona manam-pahefana dia natsony izy tsy haiko na hoe solotena ny tanora na hoe inona dia mipetraka teo dia naroso loha izy hoe reo sakafo dia nitsangana izy efatra amin'ny rahalahy manao hoe zay tsy mihinana amin'ny latabatra ny mpanjaka eo anatiny eo mandritry ny fotoan-dehibe zay tsy mihinana n'izay zavatra hanina amin'ny mpanjaka dia tena nanaiky amin'ny mpanjaka dia tsy nihinana tokory zareo fa somary nanana an'le mpanjaka rancune izy aveo satria afa-baraka le mpanjaka zany satria misy tsy mihinana le izy dia natsipony tany amin'ny tany anatin'ny lafaoro ny sasany natsipony tany amin'ny lavaky liona vao may narovan'Andriamanitra izy dia ny fitiavan'Andriamanitra ny Daniel le hoe zay tsy mihinana amin'ny sakafo ao dia nirana ny fanamasina tao amin'ny Daniel dia lasa mpaminany izy dia lasa maminany sady maminany ho an'ny Nebokadnezara izy maminany ratsy hoe ho faty ianao dia orinanao misy ohatran'izao dia ohatran'izao dia iny faminaniana zay nomen'Andriamanitra azy ny amin'ny ina misy tao ny amin'ny tantarany tany miala avy amin'ny Nebokadnezara makaty no lazainy tao nisy nafaly an'ny Nebokadnezara nisy tsy nafaly azy dia mipaika hatraty hita ao anatin'ity zany le hoe ay tamin'izany efa naminany fa isy ny fandikana ny didin'Andriamanitra ny fanososena ny didin'Andriamanitra fanafoanana n'le didy tena izy dia nanaovana didy hafa ka rehefa nydinihana tsara le baiboly dia hita hoe efa faminaniana tamin'izany ka voasokatra any amin'ny lioka toko voalohany andininy fa 7:7 hoe tsy maintsy tanteraka zay nolazain'ny tenin'Andriamanitra ray soaryn'ny tenin'Andriamanitra Daniel toko 7 mamaky aho dia manaraka ianao dia azavaiko hatrany hatrany miaraka amin'izay noty izay manampy n'izay efa voarainao indiny voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Belisazara mpanjaka amin'ny Babilôna dia nanonofy Daniel sady nahita fahitana tao ampandriny ary nosoratany nofy ka nambara ny fotopototry ny teny dia niteny Daniel ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo ny rivotry efatry ny lanitra bosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tany amin'ny ranomasina raisinao ty ary mikodin'le izy rivotra égale ady inona hoe le rivotra ady rivotra makany amin'ny ranomasina égale vahoaka raha ady zany ny rivotra raha ranomasina zany ny vahoaka dia iza zany no miady rivotra égale milaza hoe azafady rivotra milaza hoe ady ranomasina milaza vahoaka aiza zany le ady no mandeha ao amin'ny vahoaka voaraina ho tsara faevatra azafady ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina biby mira firenena biby mira firenena biby mira firenena vakiko ary le voalohany ny voalohany dia toy ny liona ary manana elatry ny voromahery nijery aho ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana filolombelona izy dia ny fafikitsika zao fadimy ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka mibeha izay nampisondrotra ny ila-tenany sady nisy taolatehezana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana ho manana nofobe fa enina ary noho ny afaka zany dia nahita aho fa indreo nisy afako toy ny leoparte izay manana ila-borona efatra teo an-damosina ary io biby io nanana loha efatra ary nomena
fanapahana izy. Zany aloha tsika dia makanotona reo. Biby ino dika biby azafady? Firenena. Firenena voalohany zany dia manana endriky ny liona. Efa nazavaintsika izy teto tamin'ny herinandro hoe gasy zao biby firenena. Dia amin'ny endrika biby ina le gasy? Vazaha ina? Akoho. Zany hoe le amantara anazy Amerikanina inona? Ny Allemagne inona koa? Aigle koa ny Allemagne, ao anatin'ny dessin ny Allemagne iny dia misy an'le aigle be manao an'izao. Ny sinoa inona? Dragon. Tsy maintsy manana an'io daholo ny olona rehetrarehetra. Niezaka mafy ny fanjakana tamin'ny fotoana nanao hoe ny ekipa pirenena avy amin'ny Afrika dia miseho amin'ny endrika biby daholo hoe léopard de Zaïre, lion de Cameroun, dia ny antsika natao hoe maquis de Madagascar, lava rambo mahafinaritra kely. Resy foana rehefa manao baolina, manina foana hoe resy tsisy raisina mihitsy le izy. Tsisy tafavoaka. Dia ity biby voalohany ity zany a dia milaza ny Nebokadnezara na Babylone azafady, Babylone. Ka Nebokadnezara ny mpanjaka dimbiasa amin'ny Belsazara zanany. Biby voalohany Babylone. Vanim-potoana raisy raha ohatra ka tianao raisina. Vanim-potoana tamin'ny taona 105 605 azafady mikisaka makaty 539 105 azafady 605 à 539 talohan'i Jesosy. Raha vao talohan'i Jesosy zany hoe natongavan'i Jesosy zany dia taloha natongavan'i Jesosy dia miiba ny fanisan'le datinandro. Tonga Jesosy aotra dia miampy ray roa tsika zany zao miiba sa mitombo fio moa tsika zao 2017 tao hinany nateran'i Jesosy. Biby faharoa indrin'ny fadimy. Biby koa ny ino koa ny faharoa biby hafa tahaka amin'ny bera nampisolotra ny ila tenany sady nisy taolatezana telo teo ambava nilanilana nifiny ary toy izao no voalaza tamin'ny mitsangana omanina novobe. Ty biby faharoa ty zany a dia ohatran'ny bera orsa zany mampiseho ny fanjakana nandimby an'ny Babylone. Dia tsy iza kosa zany fa Medianina sy Persianina, Iran sy Irak amin'izao fotoana izao. Iran sy Irak amin'izao fotoana izao. Ity Babylone ity raha tsy diso fa dia lasa Turquie amin'izao fotoana izao. Mbola eo daholo ndreo fa ny anarany niova. Dia miditra indray tsika amin'ny biby fahatelontsika izao. Dininy fahenina maraka biby fahatelo ndiny fahenina. Ary noho ny afaka zany dia azafady aloha fa misy adino. Ny ao amin'ilay biby faharoa dia taona ny taona nisy azy vanim-potoana 7,300 midina manaka makaty hatrany amin'ny 1,700 539 à 381 médiane sy persianina. Isan'ny cerveau be teto ambony tany reto persa reto hatramin'izao mbola misy an'izany mbola matanjaka be zany fisainana hoe persianina zany, iranianina matanjaka sady manan-karena, mbola mifehy an'iny faritra tsy Moyen-Orient fa le Proche-Orient izay mifehy an'ny pétrole ary tsy maintsy mandalo ao aminy na ny amerikanina na sovietika n'izy raha voresaka pétrole mbola ao izy fa efa civilisé zany hoe efa voatra be zareo manana savant matanjaka dia matanjaka ny iranianina amin'izao fotoana izao. Aisika zao zafady biby fafiry dimy fahenina fakiko. Ary noho ny afaka zany dia nahita aho fa indro nisy afaka toy ny léopard izay manana ela-bolona efatra tao an-damosina ary io biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Io ndray le biby léopard io dia Grèce amin'izao fotoana izao. Ny fotoanany io biby léopard io dia tamin'ny taona 1,331 331 makaty amin'ny 970 dia 946 Grika io. Lay sarin'le Grika dia léopard manana inona ozy izy? Ela-borona
efatra taon-damosina nanana loha efatra ny mpanjakan zareo dia le Grand Alexandre le Grand ny anarany mbola tanora kely izy io raha ny tantara dia 3 taona teo na 4 taona no maty izy io maramila mahay miady be mihitsy dia manana général efatra izy conseiller izy le léopard ilay Alexandre le Grand no manana endrika léopard ainga mpandeha masika be mahay miady dia le elatra ny voromahery ilay maramila général efatra izay mpanolontsaina azy Grèce ataontsika hoe ohatrana Tananarivo ohatrany hoe Tananarivo sy Tomasina angambany Grèce na Tananarivo faritany dia navita nanafika ny Inde zany potehany zareo tanatin'ny fotoana fohy ny fanjakana indiana dia iny indonesiana sy ny karazany iny babony le rangaty daholo 5 vetivety ny fanjakany dia potika ny antony dia tsotra titoka izy dia akoatra ny fananany maramila maramila lehilahy dia manana maramila vehivavy izy mikarakara azy izay anaovany azy zao dia isan'andro zany mbola tovolahy zany telopolo tolo zany tamin'izany dia isan'andro avy miady zany dia fety foanao dia mipozin'olona izy dia maty dia le général anakefatra no nitondra le firenena tsy lasa lavitra fa tonga dia nijanona satria loha efatra mitondra biby ray tsy tafavoaka izy noho izany aza dia foy ny fanjakan'le rangaty raha oharina ny amin'ny Nebokadnezara sy ny namany midina indray tsika zao eo amin'ny andininy fahasivy dia Roma amin'izao fotoan'izao hoe Roma ihany izy amin'izao fotoan'izao Roma hafa fanjakana Vatikana izy amin'izao fotoan'izao fa Roma efa tao foana Italia efa tao foana klasy ny anankiroa zany io Roma natanjaka be Italia firenena kelikely dia babon'ny Roma dia aveo Italia rehefa niakatra dia lasa firenena lehibe matanjaka mitovy amin'ny Frantsa dia Roma mivadika fivavahana fakitsika mikasika anazy Roma dia tamin'ny taonjato 146 avant Jésus-Christ 146 avant Jésus-Christ dia mipaika any amin'ny 476 après Jésus-Christ lavalava ihany ny fanjakana nanomboka tamin'ny 970 na hoe 146 avant Jésus-Christ dia mipaika hatrany amin'ny 476 après Jésus-Christ na 970 sy 400 tamin'ny voalohany zany izy io fanjakana romanina io tamin'ny voalohany dia fanjakana ohatran'ny fanjakana rehetrarehetra rehefa tonga le 478 io 476 io nataty amin'ny 500 zany tao inan Jesosy dia nivadika fivavahana amin'izay izy vadika fivavahana kristiana reo zany no azo lazaina hoe vavolombelona nahita ny Jesosy reo fa milafiny ray ny fijeriny an Jesosy fahavalo satria mazaka olona be Jesosy reo no nanapaka tao zany hoe mpanjana tany Israely reo no manao hoe eny na tsy velona na maty raha vao miteny zany ny amperora hoe maty dia tonga dia eo dia maty na hoe velona dia nivadika izy na hoe vadika lazaiko teo mivadika fivavahana fa tsy tena zay tena marina fa mijanona fanjakana izy fa napiny fivavahana dia sady fanjakana ohatran'ny Grèce sy fanjakana teo izy fa lasa fivavahana dia tazomina ihany le anaran'le firenena hoe romanina dia napiny le anaran'ny fivavahana zay fantako tsika nomba azy ohatra hoe katolika dia reo zany a mamifandray le fivavahana zany no lasa fitaovana ifandraisana amin'ny firenena rehetra ka tonga tateto zany missionnaire zareo dia fivavahana ny entiny voalohany baiboly ny entiny nanokatra école izy reo hoe école fiangonana dia rehefa nandeha dia nandefa ministra amin'izay ny avy any dia niraisy ny mpanjaka dia ay sady firenena ity no fivavahana na mafisina tamin'ny fandalovan'ny secrétaire général ny Vatican tamin'ny fotoana farany asa roa volana teo Mamasina zay dia teo daholo ny inty izy
ny hery Madagasikara rehetra miaraka amin'ny président de république prime ministre ministre sy ny filoham-panjakana filoham-piangonana rehetrarehetra hatrany amin'ny général état major maramila sy ny gendarme sy ny police ary tsy maintsy mananana dia nandray amin'izay ny fandraisana hoe sady vice président na hoe secrétaire général ao amin'ny Vatican na hoe vice président filahagana nampandray izy nefa politiquement ny atongavany eto nampandray izy nandray daholo ny olona tamin'izay dia tamin'izay ka matadidina hoe voaka gazety ny premier ministre malagasy fa vao nalainy le anna commune dia nataony tanaty paosiny satria izy adventiste tsy sanandray an'le zavatra izy satria efa tena voapepo amin'le zavatra tsy voapepo fa efa tsy resy lahatra izy fa izy nefany a premier ministre dia navoaka ny gazety hoe manao tsinitsinina ny Vatikana manao tsinitsinina n'izao aferan'zareo zany zay zavatra zay ka itsika zao a dia ao anatin'ilay fanjakana faefatra dia azavaikana koa efa avy eo niendrika le fanjakana faefatra rehefa mivoaka makaty amin'le 476 makaty dia hitatsika hoe rehefa vita zay dia hitatsika efa mipaikatra any amin'le fito mahavalo zany hoe misy etape be dia be eo a ohatra hoe nanovana sabata lasa lahady nanovana ny batisa ny jaza ny soloana ny batisa ny olodehibe zay rehetra natypetraky ny tompo zany dia navadiky ireo dia mipaika amin'le fito mahavalo zay niresahana teto tamin'ny rotaona lasa zay sa ekitaona sy tapany ary amin'le fito mahavalo tonga le fito mahavalo tsy afata mametraka fantaniana mahafantatra ny hoe fito mahavalo ve nareo mbola tsy mahafantatra aty hoe mahafantatra hoe fito mahavalo mahafantatra ve atsangano ny taninaty hoe zay mahafantatra ny hoe fito mahavalo atsangano ny taniny hoe ato amin'ny vehivavy ato amin'ny vehivavy mila verina zany le fampianarana fito mahavalo fa zay fampianarana fito mahavalo zay fa aminanina ao anatin'ny apokalypsy rehefa tapitra hoe fito mahavalo fanjakana fito ka fito avy amin'io firenena io mpanjaka fito dia rehefa vita zay dia tokony tonga ny farany fa saingy nisy anankiray fahavalo amin'ny apokalypsy misy an'izay dia tsika zao efa amin'ilay anankiray fahavalo izay ohatrany hoe prolongation fotsiny sisa nisy fahavalo io raha ny apokalypsy no jerena mazava amin'ny akabe mazava fidiniko farany dia miditsika ny biby faefatra voalaza ny soratra masina vakitsika eto amin'ny Daniel teo dia biby faefatra fanjakana faefatra ty ambony tany ka raha ny jerena dia fanjakana romanina mijany nanomboka tamin'ny taona 970 ka hatramin'ny 970 taorinan Jesosy Kristy dia nivadika fivavahana izy rehefa aveo fa tsy hoe mivadika fa nampiny fivavahana ny azy dia mitazona ihany any le mahafanjakana azy izy dia ny fomba fiasany le fivavahany ny alefa voalohany dia miditra moramora ny mahafanjakana azy apiko le fanazavana an'izay io fanjakana io tsy manana hoe ny olona ao aminy ina moa ny anarana an'le olo citoyen ny citoyen ny olo-pirenena ao aminy tsy manana carte d'identité tsy mila carte d'identité mihitsy izy tsy manana ohatrany hoe permis de conduire fa ny rehefa miditra amin'le fivavahany fotsiny ianao tondra ny anaran'le fivavahany dia efa citoyen zay ianao any amin'le fivavahana zany ny ahafantarany hoe olona ato amintsika reto ka le any amin'le fivavahana efa ny international ao na sinoa na mainty hoditra na fotsy hoditra na menamena na mavomavo na mainty na tsobolo na mahantra na ao daholo mpanjaka ny tany président rehetra ao daholo anazy daholo ary samy miantso azy daholo hoe mon père raha misy soviétique tongany a ohatra hoe ny président soviétique dia miondrika izy dia miteny hoe bonjour son excellence mon père tonga ny malagasy mon père tonga ny sinoa mon père fa izy tsy tonoina président raha tsy efa ilana azy rehefa mivory ny iny ty izy ny fivirin'ny oeny io ny moa dikany oeny io miteny gasy azy fadina firenena mikambana dia président zao tontolo zao ny ao efa telonjato latsaka kely angambana efa telonjato izy zao dia ity lehibe an'ity sady firenena mpanjaka ity no lehibe an'ny président rehetra ambony tany raha jerena ny organigramme dia ny aty ambany zany président rehetra membre ao anatin'ny firenena mikambana dia misy secrétaire général iny
dia ambony le secrétaire général ity président resantsika ity na le hoe mon père io no ajainao io ny lehibe indrindrao amarina ny faminanina misy fanontaniana ve dia toizako raha tsisy fanontaniana mazava anontany mazava ve rahalahy mazava ve raha nabavy mazava ve dahoaritsika na mazava moa na tsy mazava dia mandeha ihany tsika io zany ny faminanina verina amin'ny Daniel tsika azavaina tsara le izy Daniel 7 dia miditra eo amin'ny andininy fahafolotsika averina andininy fahafito ary nolo afaka zany dia nahita fa tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro ny faefatra biby matsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra manana ny vy lehibe izy nihinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo anoloana izy sady nanana tandroka folo traka vetivety biby matsiravina ohatran'ny hoe dragon zany izy io dia mahay miady hososeny vy ny entiny vy ny fiadiny ho an'ny zokizoky olona angamba mety mahafantatra mety mahafantatra daholo ny olona rehetra le boky tantaran'le hoe Astérix et les Gaulois boky dessin bande dessinée tantaran'ny loharano poiran'ny frantsay zany hoe ny vazaha nanjaka tany Frantsa tamin'ny fotoana natao hoe Gaulois dia ireo Gaulois reo zany miady amin'ity Roma ty foana dia resin'ny Roma izy satria rehefa avoaka ny maramilan'ny Roma dia maramilan'ny Roma tamin'izany ny Romana nitafy vy daholo tamin'izany izy zany dia efa navoafolaka ny vy na kasika na gant na fiarovatratra na avy aty aoriana blindé zany no maramila dia efa manana sarety izy fa ohatran'ny tanky ny saretiny fa tsisy essence fotsiny fa na atosiky ny olona na taritina biby zay andalovany zany dia potika ary nanjana tany tamin'ny manafika firenena izy dia potehany ohatran'ny maramila miady dia rehefa aveo apetrany amin'izay le fivavahana manaiky anay nareo fa zay ny izy manaiky kolonia tia ny fivavahana manangana ekôly tsika ampidiro daholo ny ankizy mianatra fa tsisy zay tsy maintsy mahay manokatra daholo lafindray tsara zay dia isaky miditra ao ampianarana dia manao ny madama mazava sasy mazavatra mazava biby fafiry jereo vakio ny endriny biby fafiry izy jereo ny endriny ahoana pôziny ny andininy favosivy mbola nijery ihany aho mandra-pametraka aiza misy teo favalo ahoaky diniako ny tandroka diny favalo diniako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray keliko mipotra teo aminy ary novahana teo anoloan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopampana izy traka vetivety tandroka folo voalohany teo ambony lohany tandroka egalina mpanjaka ino dikany hoe tandroka mpanjaka tandroka folo zany dia ny tandroka firenena européanna barbarianna tamin'ny fotoanany mbelo tadidiko rehefa aveo fa jereko le noty nisy ny allemand norvégian barbary ny le firenena Europa avaratra le keta be blanc reny izy rometatra ny beany zareo dia nanjaka koa reo fa niady tamin'ity biby faefatra ity dia resiny reo biby folo reo zany manatandroko olo mpanjaka folo resiny telo dia fiky sisa zany fito dia mipotra ny anankiray vakiny indre mandela izy mba ahitanao azy indininy fasivy andiny favalo dinioko ny aloha andiny fafito mihitsy dia azony tsara ao no ny afaka zany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho ary indro ny faefatra biby matsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra manana ny vy lehibe izy mihinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo anoloana izy sady mananino izy izy io zany le mpanjaka barbarianna tamin'ny fotoanany indiny favalo diniako ny tandroka le folo zany
dia indro nisy tandroka iray kely mipotra teo aminy ary mivahana teo anoloan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra meopapana izy tsakotsika gajerena hoa dia fio moa le tandroka folo dia naninona ny telo latsaka dia mipotra ninona tandroka ihany io fanjereny Daniela hoe ary ohatran'ny endriky ny olona manana ino izy izy maso dia miteny zavatra manana vava dia maninana izy teny zavatra meopapana zay zany fahenony Daniela azy hoe atena provoquant zany na miteny ratsy zany io tandroka mipotra io kely jeko tsara ngely ny fanazavany azy hoe azy izy teo indinony fa indro diniako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa mipotra teo aminy ary novahana ny teo an'laon'io tandroka io telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona izy vava miteny zavatra mepapana 9 mbola nijery ihany aho mandrapa bakeo hoe mandra-pametraka ny seza fiandriana ary ny fagolana mipetraka teo ny fitafiny dia mafimafy hoe toy ny ary ny toy ny volon'ondro madio ny seza fiandrianany dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra ony afo no mivoaka sy mandeha teo anatreny arivo no nanompo azy alinalina mitsangana teo anatreny mipetraka mpitsanga velarina miboky toy izy mbola nijery ihany aho no ny feo miteny meopapa ny tenen'ilay tandroka eny nijery aho ambara-pamono ny biby ka novelomina ny tenany ary eona toy ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy ary ny amin'ny biby sasany dia nisorona tamin'ny fanapahana nefa nolalavainy ihany ny andro iainany mandra-pahalan'ny andro sy ny fotoana le fahitany Daniela mpaminany zany ampaikatra ty amin'ny farany fitsaran'Andriamanitra raha ny aingy avy tany Babilôna dia niteteziny daholo zany ny tantaran'ny tany rehetra ary naseho azy mihitsy ny seza fiandrianan'ny fahagola dia Jehovah Andriamanitra tsy to mitsara n'ireo firenena rehetra tamin'izany ary nitsara n'ilay tandroka kely mazava sasy mazava didi-pitsaran'ilay mpitandroka kely le tandroka kely dia feo ambany eo amin'ny 120 io hoe natao tao amin'ny azy izy teo ny andininy fa 120 hoe mbola nijery ihany aho noho ny feo teny mbola meopapana mitenen'ilay tandroka kely eny nijery aho ambara-pamono ny biby ka no le vonina ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy le tandroka kely sy lay miaraka aminy zany dia efa vita ny didi-pitsarana ny fahitany Daniela azy fa zao ihany atsika izao ny tantarany manatanteraka azy hoe didi-pitsarana dia atsipy azy izy alefa izy any farimo rehetra fantaro nefa fa tsy fanjakana tahaka amin'ny fanjakana fotsiny fa misy fivavahana ao anatiny ary le fivavahana ny olona ao anatin'le fivavahana no olom-pireneny ka raha makany ary ny lohany dia makay zany vahoakany ame ohatra rehefa migreve ny tetantananarivo tamin'ny ina le nakany amin'ny anina ny greve makany nandeha tongotra nakany davilo iny tamin'y izy no mitarika an'ireny tsy mpanao politika izy pasteur lasa nakany dia naninona daholo koa ny olona lasa nanaraka resy lahatra zany le olona dia nisy koa ny tamin'ny 2002 lahatra rety manaraka daholo ny olona tandroka anankiray nandeha teo fotsifotsy izy nanaraka daholo ny olona ratatahatra ny degoka hatrany tuliara potroka indray 2010 indray misy anankiray fotsifotsy koa mbola tanora kely le izy ratatatat manaraka daholo ny olona ty zany le mitandroka kely ty makany alefany amin'ny fary afo dia manina daholo ny olona makany amin'ny fomba ately izy ka aty izy fa tsy seza fa resaky tandroka raha ny amin'ny afo zany ny lohany dia maninona ny olona makao hojerentsika zany ny fandehany io firy hoe le tandroka tamin'ny voalohany folo dia naninona ny telo dia nisy inona mipotra fito miamby fiky zany zay dia lasa inona ay tadidinareo zany io fito mahavaly io ny repera ny aika tamin'ny tantaran'ny fivavahana ary io no mamarana azy amin'izao vanim-potoana antsika zao fito miampiray any amin'ny apokalypsy zany fito miampiray zany dia nolazainy hoe rehefa eo le fito mahavalo azy le fahavalo rehefa eo io izy
dia any mifandringana itsika zao anefa ny ranabavy efa eo le izy io anankiray io izay mbola jerentsika rehefa avy eo hoe aiza le fito amin'izao fotoana zao aiza le fito atonga nyity fahavalo ty tafapetraka raha vao hitantsika fotsiny zay dia mazava ny lalana fa amin'ny lafiny anankiray dia io ny mahavalo an'lay amin'izao vaninandro zao voalaza hoe rehefa eo io dia makany mifandringanana ny firenena rehetra satria izy ny le mpanjakany lehibe ny mpanjakany tany ary ny olona ho aminy olom-pirenena tsy mitondra ny anarany hoe romanina fa mitondra ny anarany fiangonana. Misy fantaniana? Misy fantaniana ve? Rehefa tsisy fantaniana moa dia mazava zay sa hoe tsy hay? Aveko mazava ve le izy sa tsy hay? Mazava. Toy izay nareo vaky teny. Inona ary no ataon'ilay fito mahavalo tandroka fahavalo hoe fito mahavalo no filazazy. Ndeny faferitsiko zao. Aveko azavaina kely ny faraika amby folo. Azava le fitsarana diny fafolo. Ho ny afo no mivoaka sy nandeha avy teo anatrehany. Arivo no manompo azy. Manompo an'izy? Alinalina no mitsangana teo anatrehany. Petraka amin'ny mpitsara, velarina amin'ny boky. Izy ary no tsaraina. Dia mbola nijery ihany aho no ny feo miteny miopapa no tenenin'ilay tandro. Eny nijery aho ambara-pamono ny biby ka no le vonona ny tenany ary natao tao amin'ny afo mirehitra izy. Iza zany io? Le tandroka? Tandroka kely fafiry? Fa misy fanontaniana ty hoe ny le vonona ny tenany. Iza le tenany? Vadiny ve? Satria raha lehilahy zao dia tenan'le lehilahy le vadiny. Iza le tenany le no le vonona ny tenany? Ohatra, Jesosy zao ve lehilahy? Dia iza ny tenany Jesosy? Fiangonana, vadiny zany. Dia tiako nefany izy no manao miteny zavatra miopapana dia maninona hatrany amin'ny tenany? Hatrany amin'ilay manaraka azy levona. Averiko Jesosy lehilahy dia vehivavy ny vadiny fiangonana dia hoe ny tena ny tompo dia ny fiangonana. Raha voavondry zany ny tompo sady voavondry izy dia aninona ny tenany? Io le faranana amin'ny fampakaram-bady niza. Ato zany voatsara le tandroka miteniteny foana dia le vonona ny tena le olona mivavaka ho aminy le vadiny zany. Raha vadiny zany lehilahy zao za zao manambady dia mivadiko te tenako dia izy koa miteny aho hoe tenako angena hoe dia Jesosy teny amin'ny fiangonana tenany dia tia kosa miteny teny le vadiny koa zany aninona leva. Raha misy olona fantatra reo vadiny izy io resao izy fa perte totale. Efa mivoaka ve didi-pitsarana? Efa mivoaka zany hoe ny olona rehetrany zany raha zao dia voalaza fa melohina ary any le vonona any amin'ny afo. Ka raha afaka any izy dia tsy maintsy atao batisa. Zay vao afaka makaty amin'ny mazava. Amen ve? Kosa satria ino tsara mba ataoko mazava izy hoe tato aho zany zao levona niaraka tamin'ny tandroka kely naman'ny efa maty namaninona hoe fa mifanatanterahana tsisany tsy tonga tafavoaka avy ao dia velomina maty taloha dia maninona zao velona dia atao batisa dia lasa ty amin'ny olony Jesosy ndray voasoratra hoe tenany Jesosy. Ampakarina le tenany Jesosy sa tsy ampakarina? Ary le tenany lehibe le fahavalo leva. Mazava sa tsy mazava? Tsy fitiavana ve zany sa fitiavana? Fitiavana. Milaza melony loza atongavana. Milaza le loza mialoha ny atongavana. Raha tsy tanteraka zany io dia mandainga Andriamanitra. Akombo ny apôstôly ty dia andao samy mandeha. Le izy nefa nefa ambany masitsika io tsy misy resaka hoe antitra zokiolona mahalala mpanankarena mahantra na hoe lava na fokony fa hoe vahoaka maro ny tenany so teti-pitsarana. Raha afaka ao zany ianao dia diovina dia atao batisa ao ny diovina ampianarina
dia omena hery ny tonga zanak'Andriamanitra. Raha misy olona zany avato vita batisa miverina any dia omena hery omelohiny, omena hery ho atsipy any amin'ny farihy rehetra hafa. Tsika miresaka izao io tsy azo, tsy ampianarina any amin'ny fiangonana any amin'ny sasasasany any, tsy ampianarina afenina tanteraka adala zay mijery any eo izy marina ihany zay satria mijery ny fahafatesany, mijery ny afaty azy. Tsy adala ve zany raha mijery ny afaty azy? Raha mijery film zany hoe za zany zao avoaka film tena izy ohatr'izao ny amononanao ngia paster apôstôly tapahana ny loha dia jereko tena mahafinaritra film zany nefa zany hovonono mazava sa tsy mazava? Le olona mankato amin'ireny zany mahita an'le film hoe atsipy azy le olona vakiny ao anatin'ny baiboly Jehova no miteny an'ity hoe atsipy ty, Jesosy no mamarana an'io fotoana io. Dia ozy zay hoe ambany fahasoavana avy zany ray aloha tsy asa amin'io fa nialy mandika didiny tiko tsisy hevitra mazavatra eo atao ve mazava ve toy izany vaky teny eo amin'ilay fitsarany tsika zao dia ndininy fa 13 iny 12 ary ny amin'ny biby sasany le 3 voalohany sy ny firenena rehetra amin'izao fotoana zao dia nesorona taminy ny fanapahana nefa no alavana ihany ny andro iainany mandra-pahalan'ny ny andro sy ny fotoana. Izy moa le biby sasany le voalohany Babilôna nasorona le hery tao dia lasa firenena tsotra izy dia natsoina hoe Turquie. Nasorona koa nyle Mediana sy Persiana, nasorona le fahefana nisy azy tamin'izany dia napetraka izy hoe Iran sy Irak ary lazaina fa eo izy mandra-patapitra ny andro sy ny fotoana. Ahitany fahaverezany le tandroka kely fe zany ireo mpanjaka taloha reo zay lasa mbola firenena ao anatin'ny mahita sa tsy mahita? Mahita. Tsika ve mahita sa tsy mahita? Toy izay vaky teny ndifa fitsika zao 13 ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raha ho an'ny lanitra nakeo amin'ny fahagola izy dia napanakikeny teo anatrehany 14 ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba anompony fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahana dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rafa. Lasa tany an-danitra ny fahitana. Izy le hoe zanak'olona mandeha inona izy io? Anaty baiboly mandeha inona? Rahona. Mandeha inona izy ganabavy? Aiza ny direction? Dia voalaza aiza ao an-danitra manantona ny fahagola. Taiza re manangatanana zay mahita, taiza re no nahitanareo an'io Jesosy io ka entona andrahona sasy miteny zay manambava fa manangatanana zay mahay zay nyteneko tsaka nytanany hoe taiza nahitana trasy voalohany hoe eo ambony rahona Jesosy. Ray roa ato taiza nahitana trasy voalohany telo nahitana trasy voalohany eo ambony rahona Jesosy. Intelo izy nita ambony rahona anaty baiboly. Ray efatra vehivava tsangano tsara sy nanangana nge fa nindrina stylo izy 10 itsy efa ela nitako mivavaka tato riko efa ela ry voaingana na voaingana micro ameny ty zandry kely ty ato fanontaniana lazain'se hoe taiza nahitan'se nyzany Jesosy zany satria zanak'olona galina izy fiantson'ny Jesosy hoe zanak'olona zay da lehibe zany fa tsy zay da kely taingina rahona. Depart izy zany taingina inona dia iny Jesosy zay niakatrino izy io le anjely mantsy an'izy 12 mbola ho hitanareo ihany iny
dia izy niakatra izy zany niariveny tonga izy eo anatsena izy zany hoe oviana zany oviana à peu près zany io tonga tany tamin'ny efa izy tamin'ny vonany ela be sa fohy fohy ao anatin'ny baiboly folo andro folo andro taolena zay dia tonga izy fatelo resaka jesosy sy rahona ihany izy le io aza mefa manjalasa izy le voalohany izy nakarina teo faharoa arrivé tonga tany aka voninahitra izy io mantsy le hoe dia nanatao amin'ny tanakavana izy dia avy eo indray aiza iverina izy iverina impiry zany jesosy ny rahona no intelo ny fiaran'i jesosy zany inona ny tena izy rahona miditra ny voninahiny jesosy aiza ho aiza zany vanim-potoana zany 1920 ve sa 2018 sa oviana raha napetrany tamin'ny fanontaniana azafady vakitsika ny ten'andriamanitra fa John asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko voalohany jerentsika zany le départ le arrivé eo amin'ny John Daniel toko fafito le départ ty jerentsika ty asan'ny apôstôly toko voalohany dia hoy Jesosy diny faevatra ary niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy ala ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay efa renareo tamiko hoy izy apôstôly miresaka amin'io sy mpianatra fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka ny vitsivitsy sisy koa izay tafangana teo dia nanontany azy hoe tompoko amin'izao va no ampodinao amin'ny fanjakana amin'ny Israely dia hoy izy taminy tsy anareo no mahalala ny andro na ny fotoana izay efa nitendren'ny ray amin'ny fahefany ihany fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko ho Jerosalema eran'ny Jodia Samaria ary hatrany farany tany 9 tsika izao miara-mamaky hoe ary efa nilaza zany Jesosy dia nakariny izy raha mbola nijery izy ireo dia nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy janona tsika eo le départ hitany sokovavy eo Jesosy le miainga eo ambon'iny izy rahona aiza izy ny tonga jerenareo tsara ngeny complexe kelin'le baiboly le sarosarotra mandinika an'le baiboly raha tsy efa tonga tsara ohatratsika izao ny arrivé hitany Daniel ny départ tsy hitany Jesosy indray ny départ hitany Petera fa ny arrivé tsy hitany sa mahotaka mpampianatra soratra masina raha vao diso kely ny amin'io fotsiny indrindra fa le datiny le vanim-potoana natongavan'i Jesosy tany izay Daniel no nahita azy raha ohatra zany normal ihany ve zany ny mpampianatra soratra masina sasany teny hoe foana ny testamenta taloha normal ihany ve satria tsy le testamenta taloha foana fa izy ny tsy mampianatra an'io dia lazay fotsiny hoe lasa adala amin'io anareo mba lazao kely igny paster anareo taloha na mpandra raha-pivavana hoe oviana moa ny arrivé an'ity Jesosy ty miaingy ty mbola sao dia mbola mibalady ihany fotsiny ngamba izy io manao touriste dia betsaka koa miteny ajanony ihany io apokalypsy io satria tsy hainy dia maninona le mpianatra zany zao rehefa tsy mahay mianahana fotsiny ka eto zany dia hitantsika le izy hoe verina kely amin'ny asan'ny apôstôly tsika 11 8 sur 3 9 ary rehefa nilazany Jesosy dia nakarina izy ary raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony niala teo zany Jesosy dia tonga tary Daniel toko 10 dia inona nataony teo rahalahy niditra tao verina amina Daniel 10 jerentsika izy Daniel 10 zao natao hoe mianatra baiboly teraka fahalalana dia mamoa finoana 7-10 na efa vakitsika ny 10 fa tonga dia mitsambikiny eo amin'ny aloha verina ny tika izy
mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raha ho any lanitra nakeo amin'ny fahagola. Ahoana ny afatagana fa nakeo amin'ny fahagola zany Jehovah Andriamanitra. Ahoana ny afatagana? Ty zany mety misy mandika tampotampoka hoe niala teo. Arrivé ou ça départ? Arrivé. Nakeo amin'ny fahagola zany avaty zany. Mialatsiny traka vetivety. Raha eto zany ny fahagola dia avaty zany Jesosy mitaingina le rahona dia tonga eo dia makeo izy. Fa raha avety izy makaty dia efa miala eo izy. Le tsika miandry azy any amin'ny raha ho any lanitra zany zao. Aiza ny départany? Aiza? Eo amin'ny tanakavanany fahagola. Tsy miala eo izy nefa ny raha sy tanteraka ilay faminaniana miverina iray le fito mahavalo. Zay le fa tsy maintsy miverina io fito mahavalo io dia zay izy vao miala eo. Satria raha vao tsy miala eo izy andray ny olona dia ringa ny fito mahavalo daholo ny olona rehetra eto ambony tany. Ringany. Izao anefa efa tanteraka le fito mahavalo. Ary ny fandringanana ara-panahy efa mandeha. Zay mekoka amin'ny Bible sy ny sariny dia mahazo marika 666. Eto sy aty. Dia efa anto daholo ny fanjakana rehetrarehetra. Mpanjaka rehetrarehetra. Manaiky hatrany amin'ny tsisy izay tsy manaiky. Tamin'ilay 2014 zay narahana iny dian'ny dimissionnaire-ny olona io. Manaiky hatramin'ny sinoa. Manaiky hatramin'ny le mpivavaka amin'ny boudary iny. Manaiky. Islam manaiky le président iranianina ilay médiane sy persiana. Le persiana taloha zany lasikany. Nakany amin'ny tranon'izy ty eo andro niraisiny natao. Nampimekely fotsiny tamin'izay ka nanaraka vaovao nareo. Ao amin'io tranon zareo io mantsy amin'le lapa dia feno sarin-javatra olona. Ka ny sarin-javatra olona ao dia sarin-dehilahy daholo fa vehivavy ray ihany. Mba eritreretony zany. Lehilahy daholo ny sarin-javatra voasikotra. Lehilahy no mipetraka ao amin'ny lapa. Tsisy vehivavy mandalo fa mipanadio trano angamba lehilahy. Lehilahy ny lehibe. Mba eritrereto zany. Lehilahy mitanjaka. Le sarin-javatra voasikotra sarin-dehilahy mitanjaka. Eran'ny couloir jereo anatin'ny internetinareo any. Dia tonga zany le président iranianina dia voatery ny tapenana plaque-na ohatrany hoe contre-plaqué le sary be dia be izay voalaza any amin'ny apocalypse io. Dia tonga tany io président io dia nanaiky an'ity fito mahavalo amin'izay miara-miaina amintsika amin'izao fotoana izao ty. Manaiky hoe tena ianao izy. Président rehetra ny président mpiangonana rehetra, fiangonana rehetra manomboka any amin'ny faran'ny atsinanana, ny orthodoxe sy ny karazana avy any Russie any sy ny Hongrie sy ny karazana ireny paikatra ty Egypte nakany tena mipoatsatoka. Ny any Amerika ray manontolo, ny Afrika ray manontolo tonga dia mipoatsatoka. Vorina ny mpitondra fivavahan'ny ray manontolo anapaka an'le hoe atao mariazy ve ny lehilahy samy lehilahy valiny. Eny satria ao an-trano efa sary ninona daholo. Sary dia lahy maninona daholo ny amin'ny couloir. Tsy problème aminy zany le izy na mandany izay zavatra zay tsika zao fatoizana vaky tena. Aisika hoe Daniel Tiraizavegna mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raha ho any lanitra nakeo amin'ny fahagola izy dia nampanakekena teo anatreny 14 ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompo ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny azy. Ny fanapahana dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakana tsy ho ravaky fantaniana. Iza le zanak'olona? Iza? Jesosy. Inona ny zavatra manangatanana zay may? Inona ny zavatra ho ataon'i Jesosy rehefa tonga amin'ny fanapahana sy voninahitra eo izy? Inona no ataony rehefa tonga eo izy? Efa nampianarin'ny pasteur teto zay. Inona nampiandrasany an'ilay mpianatra taty? Aza miala eo izy mandry apa vetivety dia iso aminareo indray. Inona zany no ataony rehefa tonga eo izy? Mandray an'ilay fanamasina. Jesosy io dia ataony inona le fanamasina? Omeny an'izy mipiny ety ambony tany. Vakitsika indray mandeha John 7
John 7 37-39 John 7-37-39 isan'ny faminaniana zay nambagany tompo fa omeny fanamasina ny olona zay ino azy 37 vakiko ao a ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firaviravona dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anantona ka isotro izay mino ahy dia isony rano velona miboiboika avy ao ankibony araka volazan'ny soratra masina anareo ny 39 rotelo ary ny fanahy izay ho raisiny mino azy nolazay tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny zany hoe rehefa miditra amin'ny voninahiny zany Jesosy dia mitsinona inona no ataony omena ilay fanamasina tsy omena izy zany nahita faminaniana voalohany fa niditra amin'ny voninahiny izy Daniel tamin'ny fotoana oviana fanjakan'iza tamin'ny Daniel izany nanjaka teto ambony tany tamin'ny Daniel na fanjakan'ny Romana iza nefa nanapaka tany Jerosalema tamin'ny Jesosy tany tamin'ny Jesosy velona Romana iza namono azy tamin'ny azo fijaliana Romana mbola eo amin'ny azo fijaliana ve iza nitokotanyry Romana loa sa tsy otrony mbola eo tamin'ny andron'ny Romana ny Jesosy maty nitsangany dia nampiakariny Daniel mahita an'ilay tsy amin'ny andro fahefa amin'ilay fanjakana fahefatra io azonao latsaka ilay fanamasina tamin'ny Jesosy niditra tamin'ny voninahiny araka ny faminaniany Daniel jerentsika eny amin'ny apokalipsy rehefa avy eo dia iza no nazy fanamasina le fivavahana natsangan'ilay tandroka kely sa le natsangany Jesosy le natsangany Jesosy ny nazo iza le nanakan'le fiangonana natsangany Jesosy apostolika petraka ary ny fanontaniana fa naninona tsy nahazo le natsangany Romanina tamin'izany ary maninona mbola tsy mahazo zao zany hoe mety ahazo fa izy tsy ahazo mihitsy izy satria départ ary izy tsy nahazo vetivety eva dia azo raha te izy olona vonjena zany any dia tsy maintsy tonga any aminy le hoe mivoao a Babilôna nareo olo mivoa tao mba tsy ombolanareo eloka aminy dikan'izany tsy azahoany Babilôna n'le fanamasina misy inonao eloka na hoe fohy be ny eloka ary eo ambaniny fanapahany ny mpanjaka ny tany rehetra tsika zao biby fafiry izy tandroka fafiry mivoaka tao favalo firy ny tao alohany fito dia mipotra izy io no miverina zao hodinetsika rehefa avy eo toy izy navaky tena maninona hoe le faminaniana John 7:37-38-39 le ny fanamasina zay omeny raisiny mino azy zany lazay zany fa ny fanahy mbola tsy nomena satria Jesosy mbola tsy ni taizany Jesosy tamin'ny John 7:37-38-39 teny miravina sa teny telebotra sa efa mpanjaka sa mbola any Nazareta sa fa olona le tolo filazantsara efa manany Jesosy hoe rehefa eo amin'ny voninahitro Daniel mahita an'le izy biby fahefatra nitany Daniel manapaka ny tany eo Jesosy mandray voninahiny eo no milatsaka amin'ny fanamasina eo amin'ilay tandroka valo mahazo badisan'ny fanamasina ny fiangonana apostolika aty eo amin'ilay tandroka fahavalo ny taloha ihany zany no mivery tsy azy nyrety vehivavy reto le izy fa averina inona Jesosy ny tonga tany an-danitra izy mpanjaka teto ye firy ny tandroka tamin'ny voalohany folo dia naninona ny telo dia fixe izy dia nisy naninona dia fixe zany teo amin'io Jesosy niakatra tany an-danitra hitany Daniel fa nandray inona izy nandray ina alohany teo amin'ny tanakavanana izy mifahagola mipetraka teo mena fanapahana dia fanapahana mandrakizay dia mena fanamasina izy hitany Daniel dia tanteraka Daniel tamin'izany fixe 146 après Jésus-Christ hitany Daniel ny zavatra ho ataon'i Jesosy dia tanteraka tokoa le izy Daniel aloha miaina amin'ny firenena fafiry tamin'ilay efatra le biby fafiry le biby voalohany vanim-potoana jereny Daniel ahitany Daniel ny Jesosy any biby fafiry firy ny tandroka
firy ny tandroka lefa efatra fito ny ampy ray valo dia tsika zao zany tanteraka amintsika l izy amin'ny andron'lay mpanjaka fito miampy valo apocalypse 17 no mandray paitsy fanamasina ny apôstôly aty tovy amin'ilay nandraisan'ny apôstôly rehefa fito ny tany dia ny ampy ray dia nandray fanamasina ny apôstôly satria ilay lehibe tamin'izany le fahavalo am'zareo vozavako ve ataovy mahazanty koa vozavako ve misy fanontaniana hitralalindalina matsetsika so misy tsisy verina Daniel tsika mazava ve le hoe miditra ny voninany Jesosy dia mame fanamasina mazava mandralahy mazava sa tsy mazava tsaka vetivetsika io ampisehoako anareo ny problème ny sabatista za sabatista zato isanjato tsy nisy fotoana na aladista teraka sabatista tsy mihinakosoa dia nandeha tany amin'ny lalan'ny olona rehetra fahaverezana no natsona ny verina dia sabatista zato isanjato ny dadako sabatista mpampianatra solitra masina rehefa converti za dia niresaka tamin'ny dadako na ve dada manana fanamasina ya ozy izy taizany nazahoana fanamasina dia manahoana ny fisehoana tsisy valy tsy voavaly hoe taiza tsy ahoana ny fisehoana dia tonga dia fantatry fa tsy manana izy sarotra be amin'ny sabatista ny teny hoe tsy manana hatramin'izao satria izy koa mba fiangonana ary mira hoe avy fanamasina mingetaeta fenoy dia hoy zany mantsiasa lay vazaha missionnaire nampianatra anao baiboly ve manana sa tsy manana dia hozy izy ahoana aloha ny ahafantarana manana sy ny tsy manana dia nasehoko tao anaty baiboly hoe io dia hozy izy ianao ve fa nahazo ohatran'io mbola tsy nahazo a fa en cours fantatro fa ahazo en cours dia hozy izy tsisy ozy raha ohatran'io vakitsika eo anaty baiboly dia mbola tsy nahazo izy ary le naniraka n'le missionnaire le avy any an-dafina katy nahazo sa tsy nahazo valy ny sira fa tsy nahazo dia le naniraka n'le missionnaire le lehibe n'le missionnaire le lehibe ny missionnaire le lehibe ny missionnaire tsy nahazo hitako tao anatin'ny baiboly ny zareo azy tsy tia baiboly ty nytiresako fa baiboly ny zareo izay nasain'le raiko vaki ty ozy izy mitovitovy amin'ny baiboly fa mpaminany nanohitra n'ity to ty aro afa mampetipety azy hitako tao ny antony tsy nandraisana n'le fanamasina hatramin'izay dia nasehoako taminy soranao aky dada fa ela velona ka nahita n'le blocage vakio ty dia mivakina le boky tondra ny lohateny hoe hery mifanandrana page 375 teo eo le izy dia manazava le mpaminany nahita aho Jehova nanao an'le fahazavana dia hitako tao Jesosy o alleloia dia vakiko le izy ankehitriny dia mbola tamin'ny Jesosy niakatra nakany an-danitra ozy dia niditra tao anany efitrano anankiray inga atao hoe efitra masina dia misy efitra anankiroa ao ndray amin'ny efitra voalohany dia tao izy niditra nandritry ny 20 siècle izy tao nitondra ny fahotany zao tontolo zao fanondroany zany satria tao amin'ny azo fijaliana voalohany taiza voalohany mbola tsy voavela zany tao amin'ny azo fijaliana dia niakatra tany an-danitra dia amin'ny efitra voalohany manao ny asa mpisorona be tondra ny fahotany zao tontolo zao tamin'ny 1944 azafady ny nataony tamin'izany ozy dia mialatsiny afa le boky ny dadanay ny resako sabatista izy dia natao fitsarana ny mpanota rehetra eto ambony tany zany ane rahalahy tsy haiko rahalahy raha nandalo tamin'izany fa zay nandalo tsy afa no azy zany nandalo tao dia voalaza hoe nandritry ny zay mandrapatonga 1944 tapitra ny fitsarana tao amin'ny efitra voalohany dia tsisy voavela ny aloko ny olona rehetra dia niditra tao amin'ny efitra faharoa indray izy atao efitra masina indrindra dia
averina ray fitsarana dia atao fitsarana fanadiadiana zany hoe averina dinihana daholo zany manoka Adama Alain Sinkeraza dia hoy amantsy azy eto aty pasteur anao enentina ny pasteur iza ny anaranao pasteur raha izy sy tadidiko izy ny anaranao zany zao tsy haiko na efa nandalo na tsy fa eto zao hoe tsy voavela ny elo ny rehetra hoy ity madama mpaminany ity dia miakatra andray zany dia fa inona ho io dia hoe fotopotorona daholo ninona ny tsy nahavoavela azy dia ho zany fa aiza le olona zao efa naninona daholo afaka mifona mivavaka ho an'ny maty anga io madama io satria tsy voavela le olona tamin'ny fahavelomany dia maty dia mbola toizany le madama ka dia lefa le olona ifonany afaka mibebaka sa tsy afaka nefa tamin'ny didi-pitsarana tamin'ny voalohany hoe tsy voavela tapaka ny lohanao a velona zao sisa ny vahaolana dia miala ao dia makato tsatsa le pasteur ny anao zany pasteur meo garantia hoe ho voavela ianao satria dada be tsy voavela noa tsy voavela tsisy voavela mosesy tsy voavela tsisy voavela aminareo dia ameo garantia fa voavela ny anao pasteur dia voalaza ambanimbany eo mana hoe ary izy dia mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny araky ny lazainy iray omena azy mandraky tina nefa raha vao tsy miditra voninahiny dia aiza inona bloqué nahazo avy taty dia lazay mifadevoly ny azy nefa le devoly manao barazy dia lazay le izy efa miseho aty hoe devoly vadika ambony ambany vadika ambony ambany taoriana zay tetezoko le pasteur mpandainga sady mpamitakinareo tia ny baiboly tia ny bokinareo voavela ny ela koa zany tsy voavela maky izy tena vita-pitisy moa pasteur voavela sa tsy voavela batisa ny fibebahana ho famy vita ve pasteur ka voavela sa tsy voavela voavela izy tia ny dossier fa tsy voavela dossier mihitsy no milaza fa tsy voavela korotana tamin'izany korotana ambony ambany ny sabatista tafiana sabatista bebe ao amin'le teo ambany lakany vitsivitsy kely ohatran'izao ny mpianatra tamin'izany dia tsasany manantony manao fotoana dia tonga dia hoe ndao ary dia efa nomany rymamy lolona mamy reny ny mpianatra tao dia teneniko zao mifanontaniana zao ihany telo mifanontaniana fa tsy mihoatra n'izay raha vao zay tonga dia danky zay vao mampianatra fanontaniana telo hoe iaroana mo taranak'iza rahalahy taranaky Joda sa taranaky Benjamina sa taranaky izy mosy teo levo izy ary Jesosy taranak'iza Joda mitovy ve ny lalàn'ny Levy Joda Levy pisorona sy Joda pisorona fa Joda tsisy pisorona nahoana nareo miteneny Jesosy fa Joda Levy tonga vita ahoana Jesosy Joda ampidirina ny lalàna Levy dia tsy mety tonga dia teo dia tapina dona ingaoleranga lavabe zay moa izy volombava indray izy manao ohatran'ny eriananiny eriana kely ery izy ery kaiky ny besarety misy bisy mandalo foana eo aminy eo tonga dia hoe iongeralapetrabe zay fotsiny Levy Jesosy sa tsy Levy tsy Levy izy fa iny Joda ko ahoana ny lalàna Levy azonao Levy aza mbola mahavoavela eloko ko ahoana izy tsy mahavoavela eloko rehefa firy taona zay izy niakatra mandrapa tonga amin'ny soakanikany tsy voavela ny eloko mbola verina redouble daholo mpinondratsazasa amin'ny redouble averina ny ankety efa nanina daholo le mpino mandrapavitany ny ankety rehefa maty taraiky nefa ny olona zany resy lahatra fotsiny hoe tsy azo hanina kisoa marina iny sabata ny sabotsy marina iny akoatran'izay tsy izy ny azy na ianao zao ary mametraka an'izany fanontaniana zany raha misy namanareo avy any hoe Levy ve Jesosy sa Joda dia antanina izy valio azafady mpampianatra Levy sa Joda
te ohatran'izay tonga dia izy niteny gany benjamin io mazava sasy mazava jantsika hoe aty ve nefa izy miditra voninany da hitany daniela sa tsy hitany tonga tany an-dany sasy tonga la izy porofotsika alina izy hoe tamin'ny jesosy tany a dia tany ny fanamasina fanontaniana petraka fa maninona ny fanamasina tamin'ny jesosy tany fa maninona mbola any le fanamasina tamin'ny jesosy niala tika tongany satria mbola tsy nomena le fanamasina jesosy mbola tsy nika ino tsara ty fa toko faran'izay tsotra tamin'ny ny ray sy ny zanaka tany dia ny fanahy ny anjely no miasany amin'ny abrahama miasany amin'ny lota ny anjely azonareo dia sy anjely dia fanahy ny anarany tonga nofo ndray jesosy nidina dia ny fanahy indray niakatra azonareo le atao ohatrika hoe anjely dia tonga taty zany jesosy dia izy ny any ambony fanahy sy fanamasina sy ray izy ny aty jesosy afaka raka ty Madagasikara ve izy jesosy ka tsy afaka izy ka tsy fihitaona vao tonga ty miala ny Israely zany hoe tsy navita fitoina filazantsara fa sy tao Israely any jesosy dia nampiakariny jesosy dia ina indray mena fanamasina ka raha raisina zany neny zareo le nyresahako teo hoe mbola tsy nomena ny fanamasina dia aiza daholo zany ny herim-panahy rehetra any ny ray any ny zanaka any ny fanamasina dia iza ny aty misy ka devoly normal ve zany devoly mahazo olona betsaka manjaka tokana manino izy hoe manjaka tokana dia iza nefa mifahefana lehibe indrindra eto amin'ny fivavahana fito mazava dikan'izany raha manao baolina zany dia misy adversaire ve ilay devoly misy sa tsisy tsisy fa aizany ny adversaire dia ozy izy mbola tsy manomboka ny jeu fa mbola miafina any amin'ny vestiaire ny adversaire fikitaona zay no latsahan'le fanamasina tsy efa roa arivo ataontsika hoe roa fito amby folo sy roa arivo mbola miandry eo ihany zany ny devoly sy ny ekipa Lucifer ny kapiteny dia mono ny zoera ny spectateur mbola eo sa tsy eo iza be supporter le devoly sa le jesosy le devoly supporter ny jesosy tsisy iza ny entraîneur ny Demon club de football zao tontolo zao iza fito aleo tsika ianao hira fa azonareo le resaka ame firenena
toizatsika zany le fanazavana sady famakiteny no azavaina arak'izay vakitsika eo Daniel 5 ty vakina da manaraka ty sy azavaina ty zany a dia le asa nataony ilay voalazantsika teo nangataka fanazavana dia Daniel teto 15 7-15 vetivety aloha firy le biby le voalohany firy le biby efatra dia lasa fivavahana ny anankiray dia fixe izy le telo dia efa nitsaraina le telo dia nijanona firenena ihany fa niova ny anarany fa le anankiray nitsaraina dia nididi-pitsarana ny farimy rehetra avy satria andeha araka le voalaza teo teo zany amin'izay raha vakitiny 15 10 izao Daniel nareo tampanahy ary ny fahitany lohako naraiky taotra dia nanakaiky ilay anankiray tamin'izay mitsangana teo aho ka nanontany azy ny fototra zany rehetra zany dia nambarany tamiko ka nampafantariny ahy ny hevitry ny zavatra ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay mitsangana avy tamin'ny tany nefa ny olo-masiny avo indrindra no azo ny fanjakana ary anana ny fanjakana mandrakizay alovalo dia naniry alala ilay fototra marina ny amin'ny faefatra aho dia ilay biby hafa no izy rehetra sady mahatsiravina indrindra izay nanany viso ovarahina sady ninana sy nanotota ary ny sisa tsy lany no sosian'ny tongony ary ny amin'ny tandroka folo teo andohany sy ny anankiray koa izay nipotraka nisy telo mipotraka teo anoloany dia ilay tandroka nanana maso sy vava izay miteny zavatra meo papana ary ny fijery azy dia lehibe noho ny namany fa ntiantsika izao mbola nijery ihany aho ary izany tandroka izany nanoto ny olo-masina ka naresy azy ambara-piavo ny fahagola ka nomena rary ny olo-masina olo-masiny avo indrindra ary tonga ny fotoana nazahoany ny olo-masina ny fanjakana rahantsika eo zany mazava be ne zany fanazavana le faminanina entin'le anjely tamin'ny Daniel zany maniry alalany amin'ireo biby efatra ireo ao izy dia nazavainy le olona nazavainy le anjely amin'izay lay fanazavana indininy fa 7 ary mivaky teny 17 ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany 18 ao nantoiny nefa ny olo-masiny avo indrindra no azo ny fanjakana ary anana amin'ny fanjakana mandrakizay alovana ao anatin'le fanontanianan'le biby efatra misy mistera izany madova ny fanjakana mandrakizay ny olo-masiny avo indrindra tazomy vetivety io Apocalypse 12-17 Apocalypse 12-17 jerena hoe iza no ahoana amin'ny ahafantarana hoe olo-masiny avo indrindra Apocalypse 12-17 vakiko dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dravony ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny tanany filazana ny Jesosy io zao misy endrikendrika an'ilay hoe olo-masiny avo indrindra jerentsika ny andininy anankiray manazava fanampiny amin'io 14-12 Apocalypse 14-12 eo ambadika eo hita ve 14-12 amatagana ny hoe famaritana ny olo-masina vakiko amin'ny anaran'i Jesosy firy ny tokosy andiny 14-12 rote indro ny faharetan'ny olona masina dia zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy ahoana zany ny amaritana n'ilay olo-masina tandrina ny didy minona izy nefa ny voalaza fa handovan'ny fanjakana mandrakizay ao amin'ilay Apocalypse amin'ny Daniel teo izy ny olo-masina ny avo indrindra averina indray le fanontaniana iza le voalaza ao fa andova ny fanjakana fanjakan'Andriamanitra ny olo-masina avo inona pirofo fa andova fanjakan'Andriamanitra ny olo-masina ny avo indrindra voalohany niditra tamin'inona Jesosy nisy tamin'ny vonahany faharoa meninona
fanamasina fomba fiainan'ireo zany aty tanjona ny didin'Andriamanitra sy ny fonon'i Jesosy mandeha ny famatahana ny fanomezam-pahasoavana. Misy ato ve zany le mitandrina didy sy fonon'i Jesosy? Misy ve mibatisa fanamasina? Misy. Mitombo ve fiangonana? Tombo ny fiangonana. Raha olona vitsikely zay nanao pasika 20 taona lasa, izao efa eran'ny Madagasikara. Tombo zany sa tsy mitombo? Any Jordanie zao misy pasika amin'ity. Any Seychelles misy pasika amin'ity. Dia direct avy aty Antananarivo daholo. Ka mitombo zay sa tsy mitombo? Miampy ve zany ny olo-masina avy indrindra sa tsy miampy? Miampy. Hiala amin'izay ianao dia soloa io hoe ny olo-masiny avy indrindra no tova amin'ny fanjakana ary tsisy didy tsony manapaka azy ary tsisy batisa fanamasina. Tombona sa tsy mitombona zany? Tsy raha misy hoa hiala amin'io hoe didy tsy lalàna ary fanamasina dia tsy maintsy miteny izy hoe ny olo-masiny avy indrindra dia tsy misy didy zany tsony ary tsisy zany fanamasina zany tsony. Zany finoana zany moa dia efa veloma lava rehefa mira dia zay tsy maintsy avoaka an'le olona. Raha vao miteny an'izay ve izy dia misy miankina ao? Raha miteny an'izay ny pasteur dia misy miankina ve ao aminy? Sisy. Fa tsy maintsy miteny izy hoe itsika le izy. Iza ny pasteur adala ka hiteny amin'le olona hoe tsy izy tsika. Zazakely atao mibatisa ary teneniny sa sy teneniny? Manombaka izao ianao dia voalahatra fa olona masina. Me le zazakely sa tsy me? Tsy me satria tsy fanta. Veriny tsika. Daniel 7:20. Ary ny amin'ny tandroka 10 teo andohany sy ny anankiray koa izay mipotraka nisy 3 potraka teo alohany dia ilay tandroka manana maso sy vava izay miteny zavatra mihoapapana. Ary ny fijery azy dia lehibe noho namany. Vatia mbola nijery ihany aho ary izany tandroka izany le fahavalo io nanoto ny olo-masina ka naresy azy. 22 miara-mamaky tsika. Ambara-piavo ny fahagola ka nomena rary ny olo-masina ny avy indrindra izy zay ary tonga ny fotoana nazahoany ny olo-masina ny avy indrindra. Fanontaniana mitraky tsika fampiry amin'ilay tandroka vao tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Fampiry amin'ilay tandroka fahavalo. Eo amin'ilay fahavalo koa misy mifampahoriana ny olo-masina ny avy indrindra. Fanontaniana mipetraka azy. Misy olo-masina ny avy indrindra ve antova fanjakana? Ahoana ny amantarana azy? Tanjona ny finoana ny nandray fanomezana dia ny fahamasina. Raha reo natao hoe tokotelo masan'andro. Miaraka amin'izay rehefa feno ireo zany aty amin'ny olo-masina ny avy indrindra dia mipotra le fito mahavalo. Tsika miresaka izao io lohany anankiray io fito mahavalo niala tamin'ny 1798 makaty izay tsindriko rehefa feo io izy io. Raha tamin'ny andron'i Jesosy niditra tamin'ny voninahiny vitsy ve le nandray fanamasina? Niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia nandray fanamasina ny olo-masina taty. Betsaka zareo sa vitsy? Vitsy. Tandroka fafiriny tamin'io. Tandroka fafiriny tamin'ny andron'ny apôstôly nazo fanamasina. Le faharoa sa fahatelo sa le fahavalo? Le fahavalo. Veriko. Firy le tandroka au départ? 10. Maninona ny telo? Firy sisa? Dia nisy anankiray naninona? Dia naninona n'ilay olo-masina izy? Nanenjika. Tamin'izay izy fampotra zay rehefa fambalona. Inona zavatra nitranga tany an-danitra? Tonga tany izy Jesosy. Tonga tany an-danitra izy dia nandray nini? Efa nisy olo-masina avy indrindra ve taty tamin'io? Izy zadinagny ny fiantso azy. Nahazo izy sa tsy nahazo ny fanomezana? Amin'izao fotoana izao io le zao io ny fahavalo amin'le izy Jesosy amin'ny voninahiny meny le fanamasina. Betsaka ve tamin'ny andron'ny apôstôly nahazo azy sa tsy betsaka? Tamin'ny apôstôly betsaka sa vitsy? Vitsy. Ary zao amen aloha raha betsaka fa za miteny hoe vitsy satria nefa mifoa ihany. Raha mitandrina ny didy fononan'i Jesosy mahazo batisa fanamasina mivoaka lay ina moa izy teo lay fanomezam-pahasoavana dia vitsy contre tandroka fito mahavalo tamin'ny départ. Vitsy contre
tandroka fito mavalo amin'ny arrivé zao tsika resaka zao fiainana fiapetra zany akoatran'izay miemotra amin'ny finoana ny olona rehetra fivavahana miemotra amin'ny finoana atao batisa ianao tanteraka io tsy atao anao tanteraka io mody faniny ianao tanteraka io mampiandry an' Jesosy anao hoe ho avy faokalokely tanteraka io tsisy fanafany point de non retour izy ny vazaha tonga amin'ny toerana anankiray tsika tsy azo iverenana tsony nefa mila fiovampo indray famonjena atsony Jesosy zay no tafiditra eo fa raha zany tsy lasa tsy conviction fotsiny zay fa tsy fandresen-dahatra fotsiny l'izy rahalahy fa fandresen-dahatra tsy maintsy mandeha ny fandresen-dahatra avy amin'ny fahamarinana miampy fiovampo conversion zay ny hita amin'le olona anankiroa le olona anankiray dia miteraka fitandremana ny didin'Andriamanitra converti amin'io izy averinareo fa tsy mafy moa zany hoe tonga amin'ny voaloham-bolana ka andro fiasana enjana ane zany isaky ny sapa isaky ny voaloham-bolana mikitrika ny ankizy zanako zao isaky ny voaloham-bolana dia mikitrika tonga ndray ny sabata mafy anay zany tsy vity zany raha tsy conversion zany hoe tena miovy ianao ary resy lahatra hoe any Jehova ty tsy rarahako zay tenen'ny mpampianatra ao raha pitso rehefa tonga any dia mody bonaika mento tsy anotra varina fona firy ny punition injato ho ataoko to vita mivoaka avy alleluia diraina Jesosy inona andraraiko zany verina ndray voaloham-bolana manaraka mbola ianao ihany ty za ihany le tamin'ny herinto tamin'ny volana dia za tonga dia sazo io miaraka amin'le ho avy koa izy amin'le volana ho avy fa zaso io rehefa tsy koa amin'le volana ho avy tonga dia atambary daholo izy 12 dia afa-tsasy dia ianao tsy tezitra amiko tsony fa isaky ny roa isam-bolana tonga eto za io angatahako tonga dia sazo 12 amenahy raha tsy converti miova ohatrany hoe ny malagasy ty tanindrazana converti izy fa tsy hoe convaincu hoe anazy ty tsy resy lahatra fotsiny izy hoe anah Madagasikara fa converti any amin'izany izy hoe tena maty ao an'ity velona ao an'ity basim-borona neny gasy neny vazaha mitraety fanao fasafasa fa tsy nitroka zareo maty tao reny ny atao hoe conversion reny le vehivavy mananona lasa masery vehivavy tonga dia tsy tia lehilahy tampoka leo Josefa mandra-pahafaty sarony Josefa fotsiny sisa nijerena mandra-pahafaty conversion fiovampo mahery vaika reny lasa mopera reny conversion mahery vaika tonga dia mitsombadika ambony ambany ny saina lasa lehilahy ihany ny tiany fiovampenitra mahery vaika zany hoe tsy tia vehivavy fa tia lehilahy dia mivavaka dia ozy le anankiray amin'le lehilahy namany ndao tsika roa ivavaka nefa samy inona zareo samy converti satria le maka plasin'le lehilahy maka plasin'le vehivavy converti koa fa ohatry ny vehivavy izy fa mivavaka reo ary isa-maraina ray makabahana roa fenomanina telo de lasa tsy resy lahatra sabata mihitsy reo satria converti izy zareo sa tsy converti dia ozy izy zay ve overiko jereo ary ny fiovanaiko tsy mifoka azogiara ntsony tsy manao mifanao ny zao tozolo tranonay ary ny tambohanay fa 6 metre fa mivavaka foana zay sa-maraina lazainareo fa very dia zay tsy mitandrina von'le izy tsy miteny ratsitsika fa zavatra misy ny lazaina hoe aizitsika sao mbola nijery ihany aho ary zany tandroko zany nanoty ny olo-masina ny avy indrindra mba raha-piaviny fahagola aka naresy azy mba raha-piaviny fahagola ka nomenarary ny olo-masina ny avo indrindra ary tonga ny fotoana nazahoany ny olo-masina ny avo indrindra averiko aho mba tsy heritreritra tsara ianao
mba eritreretra tsara amin'le fotoana ahatongavan'le tandroka fahavalo no andovany ny olo-masiny avo indrindra ny fanjakana zany hoe raha amin'ny androntsika zao zany dia ohatrany milaza le izy fa tsy lazainy eo fotsiny hoe amin'ny andron'io fahavalo io fito mahavalo apocalypse 17 io ny tonga ny tompo andray ny olo-masina satria ny atao hoe ny olo-masiny avo indrindra no andovan'ny fanjakana dia ny avy ety zany no ampiakarina zay na hoe mandray ny olo-masina any an-danitra mandray ny fanjakana any an-danitra nefa ny repéran'ny Daniel sy ny apocalypse rehefa tonga le fahafito amin'ilay tandroka rehefa tonga le fahavalo azafady feno le izy ary tsy maintsy feno koa le hoe nandray fanahy masina ny fiangonana ary apostolika ny rafitra satria zay ny ainan'ny apôstôly tamin'izany Roma apôstôly saosy amin'ny voninahiny nandrotsaka fanahy masina nandeha miracle tsy hitary zareo fa efa maty nodimaty ny fanahy nyverina any amin'ny tompo dia aty amin'ny andro farany mipotra le pastera mipotra voalohany dia le pastera iny ny asa dia tsy mazaka an'le pastera ntsony le asa dia nampiakarin'ny tompo apôstôly vao niakatra apôstôly niara-ny totona tonga le fahavalo niara-ny totona tsangany amin'ny fiangonana apôstôlika aty tonga le tandroka fahavalo ao amin'ny apocalypse miara tonga dekalazy na andro zay na roa miara tonga za mahalala ny lizy hoe io le lazay faminaniana fito mahavalo tsy fantatro izy na mahalala na tsy mahalala fa fahafantarako azy tsy azo ny antsaina hoe fa misy io nefa na fahazahoako azy ara-panahy fantany satria zareo koa manana n'ilay madama tsy miaraba olona fa miresaka araka le resako tamin'ny sabata pile mihitsy zany mars avril 2012 ny tonga ny tenin'ny tompo pasika ny andro tamin'izay hosorana apôstôly ianao zay faminaniny zay ny nampiraikiraiky aho tsy tonga dia natao teo fa nandehandeha niodikodina teny aho efa aminanina milaza hoe apôstôly ianao dia za nandeha tsy haiko na ahoana 2012 2013 9 mars angamba izy zay zao sorana apôstôly zao tonga dia lasaka amin'ny fanahy masina dia nave dia nakao amin'ny lapa 23 mars miara mitotona io tandroka fahavalo io sy le rafitra apôstôly aty vitsy ny mandray fanahy masina maro manaraka an'ilay fahavalo rehefa mipotra le fahavalo izy ny baiboly amin'ny apocalypse izy avakitsika rehefa avy eo dia ho any amin'ny fandringana zay manaraka azy araka ny lazay Daniel 7 hoe ny olo-masina ny andova azy fa ny rehetra mankany amin'ny hafa anao ilazitsika hoe tsisy zany tsy possible ntsony satria marina be le faminaniana tsy afaka miteny hoe tsisy ny afo be satria eo le fahavalo misy ny afo be fa eo le fahavalo misy ny very reto milalan'ny anankiray very tia ny voavonjy tsy possible ntsony zany ny tenenany hoe tsy misy Andriamanitra fa ny adala ihany no manao nakapo fa tsy misy Andriamanitra fa feno fepetra ilaza hoe andaikitsika ozy ny olo mandaikitsika eo tsika zay lazan'olo mandaika eo velao iteniny olona hoe tsisy zany io tanteraka izy fa ny fisitsika fotsiny pastera ny tsy fantatra hoe aiza na aiza fa ohatrany mafantapatatra hoe tafiditra ao anatin'ny ligne de mire satria tsisy zavatra mitsangy eto ka tsy fantatry reo tsisy mitikodina foana izy zany fa ohatra ny tehiteny zavatra zany ny vavako fa tsy mety mivoaka aizitsika zao ka zao aloha ny mianahana tsika eo amin'izay ary ny zavatra ataony nandritry ny fitondrany an'ilay tantarany tany 23 izao no lazainy ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ty ambony tany iza le telo voalohany raha izy ny faefatra iza le telo voalohany Babilôna
Mediana sy Persiana Grika. Dia le faefatra ity zany Roma. Izay hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anososy anoritory azy. 24. Ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo izay nitsangana avy tamin'izany fanjakana izany. Ary isy iray koa hitsangana manaraka azy, hafa noho ny voalohany. Izy ary andresy mpanjaka telo. 25. Rehefa tonga zany le fahavalo, le nanjera mpanjaka telo dia mipotra ndray, dia le 25 ny zavatra ho ataony. Vakio ary teny anotsy ny avondrindra izy, sy ampahoriny maso ny avondrindra, ary hitady anova fotoana sy lalàna, ary atolotra eo tanan'ireo ambara matapitry ny fetrandro iray sy fetrandro roa ary tsasavy ny fetrandro. Fa hipetraka mpitsara ary esorona fanapahana ka horavana sy hosombana hatramin'ny farany izy. Ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalebiaza ny fanjakana eny ambany lanitra rehetra dia mena ny masy ny avondrindra. Ny fanjakana dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahana rehetra dia anombo sy le 25. Mbola tsy aona izy maminany Daniel mbola any le faminaniny Daniel miteny rehefa tonga io dia zao nataony anososy anoritory ny olo-masiny avondrindra, hitady anova fotoana sy lalàna. Tsy 26 juin 1960 io data na hoe ny anniversaire-anao, fa le satria anohitry ny avondrindra tsy zay lazainy teo, anohitry izy toerana zany le avondrindra dia hovany ny andro ny avondrindra. Ka inona ny andro ny avondrindra raha fivavahana andresany? Sabata. Dia hovany io dia lasa lahady, dia lazainy hoe le avondrindra ny nanovany io. Dia ozy ny olona amen zany, fa mbola tsisy nanontany amin'izareo hoe aiza ny taratasy milaza fa izy nanova azy. Fa ny hitanay anatin'ny baiboly dia tsisy holatsaka io na teri-tsoratra ray azy, fa avoay re Ramse milaza fa avondrindra marina ny lazainao fa nanome an'io, dia iza ny nandray azy tao, dia ho an'izy dia aza vao eto. Fa lazaina fotsiny ny olona hoe zay le izy ka fa zay le zika. Tsika koa moa afaka miteny hoe zay le izy, voasoratra hoe nareo le izy, nareo no nanova azy. Avy eo le 25 roa telo ampahoriny olo masiny avondrindra izy. Ary hitady tamin'izany mantsy hoe vao hitady satria mbola tsy tonga izy, satria mbola Daniel ny eo. Ary atolotra eo tanandreo ambara matatry ny fetrandro izy, fetrandro izy sasaka ny fetrandro. Dia ozy izy hipetraka esogona ny fanapahan'ilay fahavalo io ka horavana sy hosombana hatramin'ny farany izy. Ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalebiaza fanjakana eny ambanin'ny lanitra dia homena ny masina. Fahafiry le tandroka io le anovan'le zavatra fahavalo. Ary inona ary le sabata novan'ny alady, ary inona kosa novan'le rangaty le fahavalo zao? Inona mba novany? Vehivavy miaraka amin'ny lehilahy miaraka amin'ny samy manova. Raha ohatra hoe misy olona misy havanareo hoe homosexuel miara lehilahy samy lehilahy dia teneny ary le ty misy manamasina an'io ery ambony ery misy manamasina an'io. Zareo zany rehefa tonga dia ny teny ratsy an'Andriamanitra, zay zavatra nataon'Andriamanitra rehetra zany dia ravany dia hovany. Sabata ny nataon'Andriamanitra andro fafito, nataony latsinainy ny andro voalohany ny azy, dia ny andro lahady ny andro fafito. Tazominy ihany le hoe fafito amin'le herinandro, fa ao anaty baiboly ny lahady ny voalohany nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny tompo alahady io. Na efa hito zao ary io alahady nitsangana ny tompo dia natao ny andro fafito le lahady fa tsy atao ny andro voalohany. Dia ozy ny olona ozy izy hoe nareo fa andro fafito ity, andro fafito ny io alahady andro fafito zeo tsika anga miasa. Izy baiboly tsy miasa tsy mianatra, tanao tsika nga mianatra, miasa tsy miasa tsika, mity daholo ny magasin rehetra. Fa iza ny nanovan'io? Izy ka io arahan'ny olona tsy miasa lahady io nge izy fa tsy Jesosy, fa neny Jesosy iny tapakely videty natsona tany.
mafy ty ohatran'ny malagasy rehetra raha misy olona miady amin'ny fiainana ato za miteny hoe Andriamanitra mahatonga zao fa ianao raha miady amin'ny fiainana dia ao anatin'ny malagasy 10 millions ianao na 15 millions miady amin'ny fiainana satria mivavaka tato ianao dia miady amin'ny fiainana teto aloha mbola tsisy milliardaire tonga olona miady amin'ny fiainana daholo ny tonga eto tady fiadarana amin'i Jesosy izy zay zao fa nandalo an'izany tena mafy be ny ady ny fiainana tena mafy tena hoe tadiavina hoanina rapiso sy tadiavina androany trano nipetrahana eto amban'izany lakala zany varavara vosokavana dia lakozia ny lokosa le fady ny tena hitany tena sanandro lokosoby ohatra mijery anao sokafanao le varavarana dia le lokosoby aminy iny tavila izy sy miteny fa za mampiresaka an'izy a mivotirika zany a tena eo fotsiny dia za mamiteny dia miala teo la enonao nefa fa niadinay tamin'izany nienjana fa mivavaka izay mivady amin'ny anarany Jesosy tsy tafiditra ao anatin'ny tranonay ato ny fatorizanay etsy ny lakozia ny lokosa tsy henonay mifofona lokosa amen ve tena tsy heno aty ariana misy mangatabavaka hoe misy mamono kosoa akaikinay mpamono kosoa dofaka be aty dia teo zay mivady inao izy natadidy fa dia izy mantsesa roay daholo le fofo kosoa rehetra zay nge ohatrany tapo zany zalahy ty le varavarakely dia mivavaka zay minarany Jesosy fo setroka kosoa tay kosoa kosoa mianatsy anakely tsy natsisy fa raha nisy dia tsy tavela tao raha nisy dia narary mafy niady tamin'izany rehefa mba tonga ny sabata pastera dia mba entiko mitsangatsangana mivadiko mahasikita efatra ny zakako mena azy telo anazy ray anazy satria za matanjaka jeresala zao sady me vo androany mihitsy zany resaka tamin'izay tadidinao hoe la masikita efatra ray ana dia telo anao dia vazivaziky tendakaniny ianao tea mafy niady tamin'izany fa Andriamanitra mahita amin'ny fitokisany ny fatokinao hoe tena tsy mizongozana satria tsy anao rery rahalahy no sahirana eto Madagasikara eto ambony tany tsy anao rery ary Andriamanitra tsy manary-mandraka izay amen ve misy kompiny latsapy hitahina dia mihemotra dia avy tonga anao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ianao mihemotra iny efa bolana bezesta dia efa avy eo mangina ritra izy raha manana 10 millions zany nge mipino teotsika hoe telo taona izy mafy karotsahana 10 millions ray volana sy tapany iny dia lany ampindramin'ny olona ny 5 millions mampirofo amin'ny olona fa tahin'Andriamanitra izy sady mame an'le 5 millions za hoa tahina 5 millions ndray sy 1 million ariary enanao amena le 10 000 sisa mijanonao efa misy varavarakely misokatra ivoa telo volana dia vita aloha ny hofatrano telo volana tsy volo jirama tsy volo ekolasy tsy volo vita mahazo kiraniliny madama dia samy faly aza mihemotra raha lasa manan-karena ianao fa mankalazana Andriamanitra amin'ny arenanao dia ho hitanao fa mitombo io mafy tanana rehefa manam-bola maninona hoe mafy tanana mandra mba tonga n'izy rehefa lehibe le vola mitombo le vola fitahina vo may mafy ny tanana kely ary le izy vo feantingelykely le lehibe vo may mila sandry anaty ina hoe zany nanamboarako ny lohako rehefa mahita vola tonga eo amin'ny altara manaty salizy tompo ana io etiko ambavaka vonjeo a hitrako tana le vola meny Andriamanitra fahendrena na izana ny tatana ny kely nanapaka ny be lehilahy tsy maty indray andro tsy maty arifo tsy maty folo taona fa mivavaka fitahina reto ny lalana andehananao rehefa manambady ianao trano
asa fiangonana reo ihany toerana anankitelandolan'ny olona mandritry izy ty ambony tany asa fiangonana ao an-trano zay foana raha zay foana ny lalanao zany voaka maraina asa amin'ny andro sabaty fiangonana iny le rakiray teo aéroport ao an-trano por maraina asa ao an-trano velona au revoir bonjour dodo bon appétit au revoir zay foana isan'andro efa misy vola moa de avy any de miary le anankiray misakisaky kely adino ny jam-piainana tonga ny sabata aiza indray ampiangonana oh alleluia eo koa tena manao mafy be mihitsy piasa zay tsy de maharaka fiambenana alina ny akabiasa satria rera dika fa zomalina tena miady oh Jehovah ene manao ny asanao reraka amin'ny mpanompo ny asa ene mana te atsapa ny fangatsehanao amin'ity sabaty amasinonao anatiko ny sabata to fenao fiadanana sabaty Jehova o matory amin'ny folo sasany alina fa reraka zany ny any misivy de efa mivavaka folo sasany matory endry tsara vavaka ndresako ary maninona ary nareo vavaka ve de mampome anareo ary magaga tsisy ankizy kely mime mihitsy jereo kely leo kaikina raha zay mbola mime foana izy hatramin'izao zay zany ny olombelona zay ianao tsy zaiko ianao mela am'izay ngia ohatra trano asa tonga sabata trano asa tsy nankaty zany azonao amin'ny sabata eri indray trano asa amin'ny intelo tsy makato na fiangonana asa fiangonana asa de maninona ny ato na hoe trano fiangonana trano fiangonana trano maninona indray ny ato le anankiray amin'ny fanamasina le anankiray an Jesosy ny anankiray an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina feno vita iny zay fa efa vitanay de milamina amin'ny flamora ny fiainana 4000 any ke manao zany ny azy tsy ihany fako asa fiangonana fako satria zareo ambony fako matory mialatsiny fa zay nitako aloha mbany tetezana azonao tetezana ambany asa fiangonana tetezana ambany asa fiangonana tetezana ambany 4000 tato misy 4000 tonga avy any maimbo zany zao olona kaiky le olona mipetraka akaikinao manao an'izao foana halleluia oh halleluia Jesosy efa adin'le olona reny misasarana natsona mihitsy izy hoe rahalahy marisao io rahalahy ianao a rehefa makaty de mila mandro hainao natao hoe mandro atao hoe mandro a de ohatran'izao satria efa tsy misasa mihitsy matevina tokokoa zany le sisy ny volo mialatsina sisy ny volo ty tsy fantatra tsony na agadrano a na angapako a na angaina agadrano lasa maintimainty tsy fantatra na tapipery na ino tena mampalahelo ty aty la izy tanany zany ty tsy fantatra tsony na inona fa mifagotsoko na saina nandro fidianina savony ty savony fandrona ty savony lamba tsy maintsy sy madio tonga sabata manao costard tezanao hita costard isy name tsy maintsy sanandro tsy maintsy misasa tsy maintsy misasa tapitra ina aitsika zao vekonytsika Daniel firy 7:25 zany efa fantatra reo tsotra ngely izy le hoe anova fotoana sy lalàna tsotra ny amantarana azy zany de tsotra
makany amin'ny librairie nareo le mpivarotra boky mpivavahany reny dia mividiana didy folo. Ao amin'ny librairie katolika misy, ao amin'ny librairie loterianina misy. Dia samy hafa le didy. Ny ao amin'ny loterianina nasorony le hoe aza manao sarin-javatra voasikotra fa nitazominy hoe sabata. Tamin'ny taloha hitako ny any amin'ny Saint Paul indray nasorony le sarin-javatra voasikotra dia nasorony ny sabata dia nataony alahady. Fa didy folo daholo ireo fa samy soloina ny didy fafolo zaraina anankiroa. Dia fanontaniana anatin'le boky kely dia firy ny didy nomen'Andriamanitra? 10. Izavy le izy dia alefany eo. Dia tsisy mahafantatra mihitsy hoe ny ala ny didy anankiray dia zaraina roa. Tsisy nahafantatra raha tsy tamin'iza vao mibebabebaka dia nividy, hitanao hoe mbola misy angamba izy eo ka sy diso le ohatran'ny hoe didy folo haingon-trano zay mangamanga ny lokony na maitsomaitso. Dia tao amin'ny luteriana vidianako azy. Dia za efa rankitra be miditra amin'ilay izy fa vidiko ataoko pirofo fotsiny ilay izy dia io za mantsy azy. Ary tao diso tsy mitovy amin'ilay baiboly ty madama azafady fa mba jerevo anao dia ohatran'io daholo ilay izy tompoko. Ko manina no amidinareo? Atao solde ilay izy tompoko fa diso ilay imprimerie nefa be dia be ny ataonay tamin'ilay izy dia mba atao mora kely mba afana manao an'ilay tena izy toy zay. Mamahan-danitra olona zany nareo fa mifahafantarako anty tena io le didy folo noho nareo tsy mitovy amin'ilay izy. Tsy zany verenako a roa taona taty aoriana dia za mantsy azy tadidinao efa lehibehibe zany le olona. Tadidinao ty? Tadidinao ve za? Tsy tadidiko za hoa le resaka anao ty didy folo ty mbola io ihany le izy dia ka mbola tsy lany le izy ko. Luterianina sy katolika. Ny arimo zany tsisy azo damosina ny sasany fa dia mandeha izy. Na manahoana ny finoanao dia mahafoana ny lalàna ny finoana vatsika ahoana valina. Sanatria zany fa maninona mampiorina azy tsara. Mampiorina azy tsara. Verina ary tsika zao dia mamarana. Any amin'ny mazava ve le Daniel dia mafisina any amin'ny apocalypse mazava ve? Apocalypse 17. Apocalypse 17 ty zany no mandeha arak'izay rehefa vita le apocalypse 17 fa fokely agny dia mazava dia azavaintsika le codena andro hoe 1260 jours 42 mois 3 ans et demi. Apocalypse 17. 2000 filles moa izy iny ry pasteur. 14 sa 15? 14. Mitsara ka lahy, ino tsara. Tsaka daholo ny napavy, tsaka daholo. Tamin'ny 2014 zany tenako zany mampianatra baiboly foana anatin'ny radio. Dia rehefa tonga ny 2014 dia hoe ampianatra baiboly. Dia ohatsy aho mantsy ny tompo. Za hoa tompo efa mampianatra ny teninao foana dia efa fantatry ny olona daholo ny zavatra resako fa mba mangataka nouveauté aminao aho. Mangataka ino hoe? Nouveauté. Ame nouveauté aho toriko tompo fa efa tapitra fantatry ny olona daholo zany sabata sy. Niodikodina kely teo ny andro 2 andro sa 3 andro nangataka an'izay. Tampoka indray alina mamaky baiboly. Tsy amelako mihitsy ka tsy mamaky baiboly mamaky. Asinina firindrina le hoe amin'ny 2 maraina miantso andrina. Pasteur, mbola tsy pasteur izy diako. Jerevy kely amin'ny ordinateur anao ohatran'izao. Firy mipapa nanomboka tamin'ny 1798 1929 nakaty. Firy mipapa. 7 ozy. Ok. Diko le izy. Dia zao nataoko tao an-trano. Hitako marina. Ty le favalo amin'ny apocalypse 17 tao an-trano tsy mbola tamin'ny 2 maraina. Azoko lahy, maiko lahy. Potera. Tsy maintsy tafita fahavary, tsy maintsy tafita fegoly. Ozy mifato, inona zao chérie? Matorina faute zany ny fifaliako tsy fantako izay nahazo coupe du monde zany. Tsy fantako hoe zay ihany fa tena erany tsy golo vadita. Asana firy maraina hoe anao arrosage any Jesosy fa nomena nouveauté. Rano mangatsiaka ohatran'ny tinina raiky tonga dia arrosage. Hitako marina.
dia resy lahatra koa hoe manakaiky ny farany décembre 2015 14 zao ny zavatra tonga dia rena resy lahatra hoe olona zaiko hoe raha zao tontolo zao ty fa ty papy ty papa fahavalo hoe fito mavalo ity no any fandringana navoaka raha zao tontolo zao nadika ny ekipa tao amin'ny radio teo tamin'ny teny vazaha sy teny anglisy navoaka hoe rehefa nandinika aho sy namakafaka marina ny famafakana dia manambara zao sy fanambakana lehibe zao fa voalohany faharoa totaly kevitra zay ity papy ty ny voalaza hoe ho any amin'ny fandringana farany vita le izy nalefa saika tsy vita tamin'izay saika amin'ny famaly indray ny ekipa rehetrarehetra tao nisy adjoint zay tato visy tonga ny amiko le visy eo tokotany ajanony io kaka ajanony io kaka za miditra amin'io anao fa manina hoa tandy enjany io ataotra mbola teo izy enjany io aona ny lazainao enjany ainao nga io azo koatsaina fa enjany za matahotra ranganao fa raha matahotra mivoaka visy ny ato visy manaraky numéro 2 ina natahoranao zavatra baiboly hatramin'izay ary tsika ahoany ty enjany io kaka tanaza miditra ato anao raha zany fa zay aferan'ny olona sato tonga tao indray zany araha teknika tamin'ny 10 nanomboka amin'ny efatra maraina vao vita le izy nefa fefakadiny tsisy zany koa 10 minitra ny zavatra vao atao le izy tsy mety vao tifirina le caméra tsy mety lasa teo fara zao hoe tapao zany ajany fa tonga dia raiso ty dia lasa vita lady ariva amin'ny 9 alina any asana 4 million ny olona 1 million tanoany ny olona mamaky n'le izy any amin'ny internet sy ny karazany dia nanomboka tamin'izay mivoaka ny fandahakana to hoe ara-makedona hoe tonga mifaka ty azavaiko anareo ty agny mety mbola ho azavaina rapitso le izy mampiseho mazava tsara fa feno ny fiapetra ny faminanina ary tsy misy zava-baovao fa ny teo aloha ihany no miverina fito miampy ray rehefa tonga io dia ozy Daniel hoe fa ny olona masina no andovany fanjakana tonga le izy zao fanontaniana misy olona masina ve eto Madagasikara inona ny fiapetra tandrina sy fonan'i Jesosy dia misy fanahy mihinako sosa tsy mihinana voaloham-bolana paska fenotsika izy amin'ny mbola hoafin'Andriamanitra misy fanomezam-pahasoavana feno tsy mandeha ila feno ny azy amin'ny lafiny ratsy feno tehaka amin'ny lanitra amin'ny fahotany inona io fanambadiana fa vetavetana aty amintsika feno ny fiapetra vady ampakarina oviana ny tompo le niteny zidadiko asa alimbavaka nga izany hoe zao nareo dia vady ampakarina vady ampakarina vady ampakarina veriverina be teo vady ampakarina za maheno an'io zao oke amenina Jesosy amenina Jesosy ny zavatra ianarana zao zany efa hainay ataonay aminareo dia zay mampianatra dia sady manenjana ny finoanay zay sady mampianatra anareo mba ho voavonjy ianareo zay ampianarana dia voavonjy zay mampianatra fa raha zavatra rehetra tsisy fanafana tsisy fanafana na hoe fotsiny aza le hoe miara apôstôly koa nefa fa mifantatro misy aloha ato ary mafeny fiapetra hoe olo-masina andova fanjakana na mafy angonana fa ho any isy ambatany olona tsisy malala tsisy za tsy mahafantatra ny ataonao zany za tsy mahafantatra ataonao ny ampiasana za tsy mahafantatra ny ataonareo amin'ny eny amin'ny arabe fa samy mandeha tsika samy mivavaka fa mafy angonana hoe tenan'ny Kristy dia miakatra tsika feno ny fiapetra miakatra tsika engany amin'ity pasika ty pasika faharoapolo taona feno ny fiapetra rehetra na milafiny rehetra mahatany any tany ny olona fivavahana ekonomika ny tontolo iainana
feno fepetra tsisy azo atao tsony mino sisany solution anankiray varavarana ivoahana avy any amin'ny maizina makao mazava dia Jesosy to ny finoana zay ny finoana miteraka na olom-baovao manongotra n'le fanahy izy ao le fanahy zao tontolo zao ohatra hoe olona tia rami tsy afaka rami mihitsy izy na hoaiza fa mandray an'le tenin'Andriamanitra misy tenin'ny tompo tsa miongotra le rami raha afaka pitso izy tsy tia rami tsony la ny andro aty amin'ny fiangonana misy olona manao rami ve ndray andro ohatritsika zao ndray andro tontolo rami fotsiny misy ve olona misotro toaka ndray andro tontolo mandeha am'izay alena ndray andro tontolo misy ve mivavaka ndray andro tontolo iza ny tena tia raha apetraka ambony mozany ny fivavahana miditra amin'ny sivy mirava miraiky amby folo sa ny olona manao rami amin'ny valo maraina ka hatramin'ny valo alina iza ny be fitiavana iza ny tian'izy ha sary koa teniteny foana ay le mpanao rami ihany le mivavaka ry inona mamaika azy ao am-piangonana raha mpanao rami izy hijanona sa hivoaka anao inona ary raha sendra mba manao rami kely ianao ka inona mamaika anao anao rami sa hivoaka dia hivavaka ohatra zany hoe tonga fifiliam-pianakaviana dia tena ka manao rami dia manao rami kely ao dia sa sy tiany ianareo fa za hoaizy anao efa fantatra reo hoaizy iny tonga ny fiviliam-pianakaviana malaindray nefa misy carte noire mivoaka daholo ny toaka dia ianao ataon'olona fomezana mo mopera tsy misotro tiany any na tsy isokoso inona ny janonanao tsy hoe eo nareo sofokosoanareo veloma ka zany antenana bozaka isaina mila manao taimbava kely tsika lazao kely le kaiky mila manao taimbava indraindray mila manao mafilo mila manao ina hoe disety aritsika dia mifakany ty anao herinakira tsika iraray aokala
Apocalypse 17 tsika zao. Apocalypse 17 zany a dia manambaga n'ilay manazava ny réalité ka mbola faminanina ilay izy tany amin'ny Daniel 7 a le tandroka fahavalo dia réalité izy aty amin'ny Apocalypse 17 sady faminanina satria fitopolo taona taorinan' Jesosy fa réalité amintsika. Apocalypse 17 dia milaza n'ilay Babylone jeka ke soramandry ny amin'ilay vehivavy janga dia Babylone izay mitaingina bibidia volonjaky vehivavy egalina fiangonana zany ty bibidia moa inona filazasy biby ina moa firenena zany hoe vehivavy fiangonana mitondra firenena izany tena fataran'ny olona azy le firenena sa le fiangonana dia vakiko le izy fa manomboka amin'ny andininy fa sivy ny tena manazava azy fa vakiko mba hifankazaranao amin'ilay izy aminaran'i Jesosy ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay manana ny lovy fito dia niteny tamiko nanao hoe avy aty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. Inona no hoe atao amin'ilay vehivavy? Inona no atao amin'ilay vehivavy? Fitsaraina. Inona moa ny dika vehivavy ao amin'ny teny faminanina? Tsara inona zany Andriamanitra eto? Tsara fiangonana. Iza ny anaran'ilay fiangonana? Babylone. Dia asehoko anao ny fitsarana n'ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. Inona ny dikan'ny rano amin'ny teny faminanina? Vahoaka. Dia ilay ny jangajangany mpanjaka ny tany. Mpanjaka ny tany zany mijangajanga aminy zany hoe miara-dia aminy manao ny fanaony eo amin'ny lafiny politika sy mety fanaony amin'izany. Dia ilay jangajangany mpanjaka ny tany sady nataony leony divainy fijangajangany ny mponina amin'ny tany. Dia nentina tamin'ny fanahy ho any anefitra nahita vehivavy mitaingina bibidia volondraky feno anarana fitenenany ratsy sady manado fito sy tandroka folo. Ary raha vehivavy dia mitafy lamba volomparasy sy jaky ary ny ravaka volamena sy vatsoa ary perla sady ny tana kapoaka volamena teny tanany. Toy izany feno zava-betaveta dia zava-maloto momba ny fijangajangana ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny androny nanao hoe zava-miafo ny Babylone lehibe reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Verina numéro 3 tsika andiny fatelo andininy faharoa jangajangany mpanjaka ny tany sady nateo ny leony divainy fijangajangany ny mponina amin'ny tany. Mame divay zany izy sa tsy mame? Izy nefa nitsotro tany ry fanasana angeo satria inona le vehivavy fiangonana tazona kapoaka volamena dia divainy fijangajangany mahazo daholo ny olona rehetra sotro tsy le vidinany akoatran'le vidina any fa ilay ao anatin'le fiangonana fanasan'ny tonga fa divay tena divay minazy minan'le olona zany akoatran'izay dia ozy izy hoe feno anarana ny fatelo nentina tamin'ny fanahy ho any anefitra nahita ny raha vehivavy taingina bibidia mbola re ambony ery ihany ty zany vehivavy fiangonana biby miloko ny akanjony volondraky. Inona moa zany amin'ny tena izy? Mavomavo sa fotsifotsy sa jaky mena feno anarana fitenenandratsy sady manando fito sy tandroka folo. Raha vehivavy dia mitafy lamba volomparasy sy ny ravaka volamena. Misy fiangonana ve hitanareo mitovitovy amin'io ny akanjony lokony misy sa tsisy? Vatsoa sy perla sady mitana kapoaka volamena teny tanany feno zava-betaveta tena zava-maloto momba ny fijangajangana. Ilazako anareo hoe nareo tokony hampiavaka tsara ny fanasan'ny tompo sy ny fivavahana fa naizanaiza dia tsy maintsy mandray fanasan'ny tompo ny olona. Ity sy ny zanaky ity zany mandray sa tsy mandray? Mandray. Dia kapoaka fanaly izy asiana fanahy ao anatiny dia lasa mandeha amin'ny lalan-dratsy ny olona. Ohatra fotsiny eto zao mandray fanasan'ny tompo ato dia
tena divay izy tena divay fermenté ny divay nefa ny fanasany tompony nefa atao hoe rahan Jesosy hoe tiany raha dia ahoana mahatonga an'le izy hoe misy alcool le rahan Jesosy le rahan Jesosy hoe tiany fanekena vaovao anaka misy alcool dia ozy ny olona avy misotro azy manaitaitra dia izy ny fe inona ny akaiky indrindra akaiky n'le fiangonana mpivarikena sa varotra an'le varikena ve ny akaiky fiangonana bar piserie vao mirava ny olona dia aiza daholo zany hoe ohatra ny aprisiana amin'ilay anina kely iny ny olona ahafahany mandery ananina reny toy izy navaky tena fomba io toetrany io tsisy tsy hoe mialina anazy sika efa manazava fotsiny aho dia ozy izy amin'ny andimy fahenina hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny ran'ny olona masina sy ny rany martiran Jesosy koa raha nahita azy aho dia gaga idritra fa inona no nahagaga azy inona nahagaga ny jaune hoe raha vehivavy dia leon'ny rany martiran Jesosy sy ny olona masina inona nahagaga anazy raha porozy raha dalo mamono n'ilay olona masina magaga sa tsy magaga tsy magaga satria inona ny tena asany dalo mamono fa ty vehivavy fiangonana ny mamono fiangonana zay ny magaga mazava sa tsy magaga mazava sa tsy mazava mazava fiangonana anankiray misy hoe Jesosy malaza Jesosy sakaizanay mamono fiangonana ary le fiangonana vonony le mpino vonony martiorany Jesosy zany hoe mpino mpanompon'Andriamanitra ny vonony toy izy navaky tena olo raha polisy samy polisy mifamono magaga sa tsy magaga ohatra hoe polisy samy polisy anankiray vonony polisy anankiray ohatra tsy normal mazava sa tsy mazava fa raha polisy jolamboto miady normal sa tsy normal ohatra hoe mifanaingy amin'ny arabe eo tratra le polisy le jolamboto dia mamaly le jolamboto fa raha mpivavaka samy mpivavaka dia tsy tokony magaga tokony magaga raha miady ary ny magaga eto zany dia mpivavaka le mamono sa tsy mpivavaka dia ozy izy ny baiboly eo amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy faefatra ary olona anjely tamiko toy izy hoe miaraka mamaky zay grotelo mafimafy nahoana ny gaga ianao izay laza aminao ny zava-miafina ny amin'ny raha vehivavy sy ny bibidia tondra azy izay manana dofito sy tandroka fiangonana manana zava-miafina manina hoe fiangonana mana zava-miafina tsika zao manana zava-miafina ty zava-miafiny ny apokalipsy zava-miafiny fahagagana amenatsika ve nefa le zava-miafina sa tsy amena fa ity zany tsy zava-miafina amin'ny baiboly fa le zavatra ataon'ilay vehivavy no miafina afeniny zany le izy mba tsy ho fantatry ny olona ny loharano mpoiran'le izy fa ohatra hoe le mitandroka kely sy ny anina hoe afenina fa le dity sabata ovana lahady atao hoe amin'ny anaran'i Jesosy afenina zany zany le sa tsy afenina le lainga lazaina hoe hoy Jesosy nefa anaty baiboly ny tompo tena tsy zany nanao an'izany ozy dia zay zany ty fanambarana atao ty ny andininy fafikitsika zao favalo dia ozy izy ny bibidia ilay vitanao dia teo ihany ary tsy eo zao nefa efa hiakatra avy any amin'ny lavaka tsy hitanono ka ho lasany amin'ny fandrikanana ary ny monina amboniny tany dia zay tsy voasokatra amin'ny boky ny fiainana hatramin'ny nanorenany zao tontolo zao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao nefa mbola ho avy ihany mbola ho avy indray hito amin'izay miditra ny tena secret fa fikitsika zao indro ny hevitry ny izay misy fahendreny ny loha fito dia tendrombohitra fito zay ipetrahany raha vehivavy ary mpanjaka fito ireo ary efa lavo ny 5 ny ray mbola eo ihany ary ny raiky io mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao dia izy no namany fito mahavalo azy ka ho any amin'ny fandrikana io le secret hitako averina vakina ny 9 miara mamaky tsika rotelo indro ny hevitra izay misy fahendreny ny loha fito dia tendrombohitra fito izay petrahany oka aloha
aiza le adresiny raha vehivavy aiza Kazomanga Roma nefa nia Sainte Colline fito ny tendrombohitra ohatrany hoe Merina 12 tendrombohitra Jiosy 12 tendrombohitra de Roma ny famantarana ny Roma de hoe la ville aux 7 collines de hoy izy hoe lay tanàna ozy izy mipetraka amin'ny tendrombohitra fito de azavainy le tendrombohitra décodé avoakan'le faminan'iny zany izy hoe 11 miaraka mamaky ary mpanjaka fito ireo le tendrombohitra io zany natao hoe mpanjaka fito amoakan'le kody am'izay izy lavo ny 10 fa ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola sy tonga ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely ary ny biby zafady biby ty zay teo ihany ary tsy eo zao de izy ny namany fito mahavalo azy ka lasa mifandrikana tsaka arytsika anazavana azy biby dy firenena petraka ambonin'ny tendrombohitra ny adresiny zareo zany tanàna misy tendrombohitra fito de reo tendrombohitra fito reo vadika mpanjaka fito firy le mpanjaka fito dia ny ray lasa ny 10 lavo ny 10 ray mbola eo ihany fa ny anankiray kosa mbola tsy eo fa rehefa ho avy de mijanona kelikely mpanjaka zany de le lehibe andry zareo le manao satroka ohatran'izao iny le lehibe indrindra am' zareo ka ny fanisanan'io de miainga 1929 makaty 1929 makaty de ny isan'ny mpanjaka ny fandimby tao mametraka fantaniny ry nabavry manao hoe fa maninona 1929 tsy mijery any nareo fa za fotsiny mody manondro fa maninona 1929 ny antony ta 1798 nisy zavatra nitranga tamin'ny tanàna fito tendrombohitra io de zao zavatra nitranga tany ao anaty baiboly izy fa tonga de azavaiko no tafian'ny frantsay le tanànany zareo io ny antony tafian'ny frantsay anazy de zao leo frantsay hoe tsy mety kosa le hoe sady mivavaka no mamon'olona dia ny raha Napoléon mosa Napoléon Bonaparte ny raha ny maramila frantsay anafika an'io firenena resantsika io le sady mpanjaka biby dy ny fiangonana dia mipotehany tao le izy any amin'ny apocalypse 12 azavainy tsara hoe vaky ny tany mitresaka de mitresaka ny tany de nitelona ny rano de hoe mitresaka zany le firenena tafia ty resy de mijanona le fanenjehana 1798 zay dia ny mafirenena azy mabibidy azy ny rava fa mafiangonana azy mavehivavy azy mitoy ihany iny zany tsy nikitiany frantsay fa ny antony frantsay koa mivavaka am'zareo mivavaka amin'ny fivavahany zareo fa rava teo ny mafirenena azy tsy manana constitution firenena ntsony izy fa constitution fivavahana mazava sa sy mazava ary ny lehibeany zareo le tandroka anankiray tamin'io fotoana io babony frantsay de natao sesy tany France tany Valence nandeha ny taona 798 de 1800 de 1900 1929 zany roa siècle kely taty arina dia tafatsangana tamin'izay ny rafi-pitondrana italiana ka le maréchal atao hoe Mussolini no nanjaka tao tamin'izany président fasisme zany miaraka tamin'ny Hitler dia ny ty firenena resantsika ty nijanona fiangonana de ny fanaraka reo 1929 ny fanaraka reo de hoy ny amperora Mussolini hoe averina am'izay ny statut anareo ho firenena miverina am'izay zany le bibidy le fiangonana teo sa tsy teo ihany teo foana tamin'ilay 1929 io zany dia lay mahafirenena azy ny hoe tsy teo fa taloha zany tamin'ny andro Daniel teo de nandeha fotoana de tsy teo
dia lasa eo le mafirenena 1929 tafaverina firenena sady miaraka amin'inona firenena nilany inany ankiray fiangonana eo tsika manomboka mijery an'ilay apocalypse 17:9 hoe tendrombohitra 7 loha 7 mpanjaka 7 dia eo zany tsika manisa an'le hoe 5 lafo zany hoe ilay lehibe an zareo atao hoe tandroka 5 lafo nanomboka 1929 dia tandroka 5 no maty zany hoe maty am-perinasa fa tsy maty naraky mampatsiva kely ny anaran'le voalohany ny anaran'le voalohany a dia hoe Pie 11 mianatra histoire sika Pie 11 ny anaran'le tandroka voalohany rehefa maty Pie 11 dia niditra Pie 12 aveko le tandroka 5 tsy otsony resana lavo maty zany Pie 11 voalohany 1929 ny ampy faharoa Pie 12 rehefa maty Pie 12 dia ny ampy ny Paul 6 efa nisy nahita Paul 6 angamba nareo raha ny taona nijerena Paul 6 zany efa tamin'ny 1960 nakaty 50 a dia 60 firy izy Paul 6 fatelo faefatra dia Jean 23 tandroka kely io a tandroka kely dolo resany io le lehibe zany Paul 6 Jean 23 4 fa 5 Jean Paul 1er 5 zay ny 5 lafo manina le 5 avy aiza nahitako an'le 5 efa lafo avy aiza ao anaty baiboly ka io vakio ke 17 marina be 17 9 indro ny hevitra izay misy fahendrena loha 7 dia tendrombohitra 7 izay petrahany raha vehivavy ina moa ary biby 10 amin'izay mpanjaka 7 ireo efa lavo ny 5 dia le nitononona teo ny anarany fa ny ray mbola eo ihany le fahenina zany ary ny ray koa mbola sy tonga fa rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra vetivety mitoetra kelikely le fafito zany rehefa tonga dia vetivety averina izy hoe le le voalohany Pie 11 2 3 4 fa 5 aizy reo efa lavo toy zay le fahenao ao anaty baiboly ao manahoana mipozina am'le fahenina ary ny raiko mbola tsy tonga ary azo fady efa lavo ny 5 fa ny ray mbola eo ihany lay anankiray zany mbola eo ihany tamin'ny Daniel tamin'ny Jaune nahita azy hoe misy an'le fahenina eo Jean Paul 2 io azavain'ny apôstôly ihany ny kodin'le hoe mbola eo ihany nefa izy efa tsy eo tsony am'ireo tandroka kely be dehibe reo le rangany ty faheniny ty ny malaza indrindra ary io nambabo izao tontolo zao dia hoe efa tsy eo efa lavoko izy zany fa mbola eo ihany zany hoe intelo navoaka ny fatin'izy io navoaka avy any amin'ny fasana dia napetraka eo dia mandalo eo ny olo dia miresaka amin'ny mangatabavaka ny nahavariana aloha sady nanamarina an'le hoe tsy teo nefa mbola eo ohatsy ny olona matory ny paosina rehefa jerena amin'le tele hoe tena ohatrany tena olona velona ty fa olona matory manamarina n'le baiboly hoe tsy eo izy nefa ny hoe eo ihany intelo izy zay navoaka anaty fasana intact ary dia ohatrany tsika matory le fampito ahoana indray momba le fampito rehefa ho avy kosa le anankiray vety toetra kelikely dia lasa indray io Benoît 16 io le fafito Benoît 16 ny anarany telo taona anga misy teo valo taona 5 taona dia nanao démission valo taona nanao démission reo tandroka reo tsy mahazo manao tsy maintsy maty am-perinasa ity nefany tsy hay izay nanaikitra azy tao fa nanao démission ny amintsika dia hoe hahamarina n'le faminany io le fampitony rehefa eo dia vetivety any tapitra zay le tendrombohitra firy inona dika le tendrombohitra amin'le kodiny baiboly mpanjaka tandroka iny izy any Daniel tandroka kely firy le izy firy le any Daniel aloha tandroka firy le any Daniel 10 dia maninona ny telo dia firy 6
dia nisy anankiray naninona potsy dia inona nataon'ilay anankiray io nanova fotoana sy sady namolo ny olony avy ny indrindra tamin'io andro fa le tandroka mpanjaka fahavalo tao amin'ny Daniela nidirany Jesosy tamin'ny voninahiny nidirany Jesosy tamin'ny voninahiny ary nazahoan'ny mpianatra fanamasina ty zany zao a fito no nandeha dia teo ilay nouveauté aveko teo ilay nouveauté niditra nisy an'ilay fahavalo ty anankiray amin'izao ty zany tsy tokony ao fa natonga an'io eo dia naninona fafito nametraka diso ahamarina an'ilay hoe vetivety ihany mipotsy ty le fahavalo dia ao anatin'ny baiboly rehefa tonga le fahavalo dia ho any amin'ny fandriganana tovy amin'le tary inona novan'le tary tamin'le fito mahavaly tany Daniela nanova ny fotoana sy ary inona novan'le ty ny fomba ny olona mariazy lasa amin'ny manaiky azy ny firenesa tsy manaiky manaiky ny présidence tsy manaiky manaiky fikitoana moa zay ty ranga ty 2013 4 ans rehefa mandeha any amin'ny arabe nareo dia mba indrindra fa reto vehivavy reto miova ny fitafin'ny vehivavy manomboka amin'ny ankizy vavikely katrany amin'ny ramatoa 50 ans lasa manao akanjo mandry ny vehivavy mandehandeha an-tanàna ary tsy akanjo mandry rebareba fa akanjo manolokoditra akanjo manolokoditra zany hoe taloha vehivavy mialatsiny fa zavaiko vehivavy manao akanjo manolokoditra dia manao akanjo fa amin'izao fotoana izao nalavainy le akanjo manolokoditra aty dia manara-tena juste corps filaza azy rehefa inona ny problème zany juste corps dia taloha asiny jipo fa zao tsy asiny tsony na ibebe aza manao zany magny zay tsy magny magny ary hatramin'ny nanaova amin'ny vehivavy an'le akanjo manolokoditra lava tanana be accident nalakely be accident hita Antananarivo lasa be embouteillage satria mandeha moramora ny taxi be dia ny olona rehetra manao an'izao daholo satria mandeha dépassen'ny taxi be le olona mandeha amin'ny trottoir dia le receveur rehefa miteny amin'le chauffeur miala any ao e dia ny olona rehetra maninona daholo le chauffeur io je rétroviseur do maninona tomobile dolo nanomboka tamin'izany efa taona zany nahazo vahana moramora ny fiarahan'ny lasa am'lahy ny ankizy kely taloha no mifampitatana le lasa amin'ny lehilahy ny ankizy kely ny fanao an'izao le manao an'izao le fitantanany mpifankaty zao misy lehilahy efa lehibe ohatrany manao fitantanana mifankaty sady ny mandeha manao dia tena mijery avy aiza moa ny fiovana raha amin'ny olona avy amin'ny tanana sa avy amin'ny tongotra sa avy amin'ny loha dia nampidirin'le ty zany io mitovy zony le lasa amin'ny lehilahy manana zo ifankaty sy vady vetivety zao tonga dia lasa tonga dia zaka tsisy miteny tsony rehetra zao misy olon-dehibe vehivavy mifokasikara tamin'ny taona 960 ka hatramin'ny 760 tsy mahazo mivoaka amin'ny arabe fa ohatran'ny ihany izy no mifokasikara vehivavy manao pataloha tamin'ny 75 nakaty vo azo ekena mankeny amin'ny arabe fa favetavetany zany vehivavy manao tsy zakan'ny olombelona zaka ny gasy nagaga fa namoahana lalàna ny vehivavy tsy hifokasikagany amin'ny arabe mijanona trano na ny lehilahy koa aza taloha tsy azo hifona sikagany amin'ny arabe tsy azo hifona sikagany amin'ny place publique namoahana lalàna ny vehivavy amin'ny pataloha fa maninona ny tsy namoahana lalàna amin'ilay juste corps satria zany namoaka azy tandroka fahavalo satria izy ny baiboly amin'ny tandroka fahavalo mitehaka amin'ny lanitra ny fahotany dia ny favetavetana lasa amin'lahy lasy vehivavy le lasy vehivavy vehivavy sy vehivavy ankizy sy olon-dehibe biby sy olona sy ny sisa tsisy miteny an'izany tsony zao tsisy miteny an'izany tsony
amin'ny tamin'ny fotoanany miaratsiny a sarotra be vao mahita film fa vetavetana tamin'ny fotoanany zao piana mibota amin'ny telefôny iny dia mivoaka amin'ny film fa vetavetana tsisy miteny intsony ny ankizy any amin'ny EPP efa manana portable misy film ao anatiny ny akabiazan'ireny film ny ankizy ireny fa vetavetana daholo vonoiny iny rehefa tonga ny trano sao jeren'ny mamany sako vonoiny rehefa mivoaka indray izy mi-enregistré any amin'ireny michargé iny moa le michargé film mimidina niveau intellectuel gasy variana amin'iny ny mpianatra vitsy dia vitsy ny mahazo moyenne 12 be dia be ny 8 afaka baka ihany ny 8 sy ny 7 ny 5 mametraka kely dia mahazo mention lasa dokotera izy avy eo manindro na ry tsy hainy tatana firenena tsy tafavoaka lasa cadre ministère tsisy zavatra mandeha ny ao anatin'ny lohan'ny olona fa vetavetana fampirin'le lohany mipetraka ao amin'ny fitondrana zao fahavalo rehefa tonga izy ho any amin'ny fandrinkana tsika zao paralelina ny amin'izany any tamin'ny andro ny apôstôly niakatra le fahavalo niditra tamin'ny voninahitra Jesosy nanome fanamasina ny apôstôly vitsy ny mpianatra aty amintsika miakatra le fahavalo feno fanamasina tsika vitsy ny mpianatra na dia miparitaka tsika zao vitsy raha oharina amin'ny tokony everina hoe fivavahana ary ny faharatsiana mitombo sa tsy mitombo zato sy ny zato jaganao sisa teo batisa anao anabavy tanteraka io misy afo be ihany fa ianao tsy makany tsy atao batisa anao misy ny afo be ianao makany misy ny paradisa na ianao makany na mino sy matoky na ianao very tsy zavatra miovatsony io efa tsotsoro mambisakana moa filazatra hoe iny tena hoe point de non retour ny andrasana sisa amin'ity fito mavaly ity tsisy azofaty tsisy faminaniana miovatsony satria tapitra ao faminaniana 2013 koa efa tsisy hevitra tsony tsisy faminaniana hafatsony raha ny baiboly tsy hoe tapiny tonga eo avy tapitra io dia hoe avy Jesosy maranata zay le izy tonga foana ve ny fisian'ny eto Madagasikara hoe misy fiangonana apôstôlika ary 20 taona taty aoriana nosorana paster valiny tsia tonga foana ve ny nahatongavanao teto atreto aloha fa raha tonga mibatisa ianao dia hoe tsy tonga foana fa namaly ny antsin'Andriamanitra satria ianao zao mbola mety mieritreritra hoe amaly ny antsin'Andriamanitra na itsipaka ny antsin'Andriamanitra zay rehefa voantso dia namaly mety ifimbetsaka ny voantso fa tamin'ny farany dia namaly tamin'ny voaloham-bolana nanao voaloham-bolana tany amin'ny sitiny zareo hitako tao a tompon'le sita lehilahy anankiray zay mbola hoetiko aty nahita ny fiainako tamin'izany mbola tsy nanana an' Jesosy mpiasako io lehilahy io adjoint ny filazana azy fantany hatrany amin'ny morotongotra akanjoko gaga izy nahita azy patron izy nahita paster ianao lasa apôstôly fa mihena be teo gaga fa mpiantso izy gaga aho izy fa averiko fa sangisangy izay lehilahy zay nanaraka afoany mpiasako mamekomeko karaha misy ambolana zay ataoko teto ny lahy dia ataony manao ralia elany directeur tovy tsara ny zavatra eto vita ny daholo tonga le antsony tompo tamiko hoe tianao tsy soso beba izy ny gérant an'le cabaret amin'ny raika amby folo lahy mianatra azy hoe raha ty avela ty avela voala ty avela niakatra teo amin'ny totohatry ny finance zay raha va ty amin'ny arabe ny BFVS BOA iny dia mipita dia misy bureau ngeza be misy tohatra vela petraka etsika zao lazako lahy dia ozy izy vena dia hitavinao e mamo angano za tsy mamontsony e manomboka eto aona amboary tsara ny kôty a pitsy maraina miverina eo fa hoana lasa fa hoaiza ianao pata naraka an' Jesosy a zay maly tamin'ny voalombolana nitany teo ampilipitra tena ohatrany hoe fakahitsy zay azonareo ataony manao interview azy tena hitany zany ateo hoe arena voninahitra tamin'izany raha rina mpikarakarana mpanao gazety dia tamin'izany izy
mikarakara mpanao gazety. Iny patronay alefa sara iny fa manao rally. Iny patronay tandremo. Dia izy mpanao gazety. Ary tena mbola bandy kely ny patronareo. Tena mbola bandy kely iny fa tena tandremo. Tamin'izany zay mbola tovitovy laha ohatran'izao. Nientana amidiko eran'ny Madagasikara. Feno ny entako sy ny anarako. Bebaka eran'ny Madagasikara. Feno fampianarana sy ny anarako. Ohatrany hoe men'Andriamanitra occasion hanonitra ny zavatra ratsy vita. Dia profiteko ilay occasion. Fa misy tenin'ny tompo dia ho zao zany ny fanaovana an'izay ho tonga bénéfice aty. Dia ataoko ilay izy. Tonga dia tsisy fisalasalana. Raha mibebaka ianao raha ka mandray Jesosy toko sy mpamonjy ny fiainana manokana ka tsy atao batisa, mety hijanona aminao ihany ilay fiainam-baovao. Fa raha tonga ny tompo dia tsy voavonjy ianao. Ny takian'Andriamanitra dia mibebaka sy mino azy dia atao batisa. Zay ny takiana. Raha tia ianao dia tandrina ny ditiko izy, za angataka amin'ray, ary izy anomenareo mpananatra hafa izay tsy azon'izao tontolo izao reto. Raisiny satria tsy hitany nafantany fa ianareo mahalala azy. Nahazo ny mpampianatra, nahazo ny mpianatra. Tokony maximum zao ny batisa ny fanamasina. Raha hiditra isika amin'ny sabata dia mangetaheta minoana zay efa miseho aty aminay. Hitanareo, tsapanareo miseho aty aminay. Dia hoe ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra fa raha lehibe indrindra dia mitovy aminy. Dikan'izany samy vita batisa ny fanamasina daholo, na ny mpampianatra na ny mpianatra. Amen ve? Fa eo fambaravara na Jesosy amonjy antsika hampakatra azy, hampakatra antsika, eo izy. Ny fito mahavalo amin'ny fandringanana, eo izy. Ary ny asan'ny fito mahavalo aloha amin'ny asany jerena dia hoe mahery izy, manaiky azy zao tontolo izao. Ny aty amintsika aloha mahery tsika fa voafetra ny hery, voafetra ny champ d'action zany, tsy afaka miasa mafy. Eo ny drala, eo misy tepoka be dia be mbola atao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra sisa no itokisana hitaka ny nanomezanao ny nouveauté tamin'ny 2014 dia mbola mena nouveauté ihany dia ariva. Ohatran'izay zao ilay fampianarana tamin'ny androany hoe ny secret-n'ilay hoe vato miteny. Tadidinareo ve miteny ny vato dia efa talono. Ohatran'izay. Tsy maintsy misy overy mpino. Mety lava ny fakam-panahy manao zavatra hafana. Izy no very fa ny fiangonana tsy very. Very izy satria niemotra. Misy mpino vaovao miditra. Nandray ny antson'Andriamanitra izy dia miditra. Tsy miova amin'ny fampianarana. Raha misy miemotra nareo tsy miova amin'ny fampianarana. Za mihitsy nanovany hoe andao ary anao lahady. Tsy miova amin'an'iny. Tsy miova ny hoe andeha zao na andeha zao hoe tsy mivavaka ianao fa tezitra ianao fa misy hampahafolony. Tsy miova ny hampahafolony. Hitondra vola be dia be ianao, mpino ihany ianao fa tsy hoe fa mandrotsaka vola be dia be dia ataoko hoe dia koa tsy azonao amin'izany tsy azonao amin'izany fa tsy ataonao ataonao amin'ny finoana, atao fitako an'Andriamanitra. Fa ny zavatra ataon'ny tompo amintsika kosa dia hozy izy ny teny vazaha hoe c'est merveilleux, hoe tena mahafinaritra. Ary indraindray misy mampatahotra satria raha miteny ny tompo fanan'Andriamanitra miteny eninareo reny